Our wanderings are over. Our wilderness journey are over. Isoran'Andriamanitra mankasitrahana anazy tsara. Terao izy. What a joy, what a privilege, what grace, what mercy. Lift up your hands, magnify him from the depth of your soul. Return to the Lord this morning with the voice of thanksgiving. Return to the Lord with the voice of appreciation. God, the enemy did not want you to see this year. Fahavalo tsy naniry anao ahita ty taona vaovao ty mankasitrahy anao an'Andriamanitra. For the victory. Nanome fandresena anao izy. Magnify him. Are you still thanking God? God has brought you, your family, everything about your life to his glorious plan for this year. Give him praise, give him glory. Terahy anao anazy, mankasitrahana anazy, misorenao anazy, avafonao alalina, averena amin'Andriamanitra, verenanao amin'Andriamanitra miaraka feo fisorana, feo fifaliana. Misy mifalifaly ve miravoravo ve anao androany? Raha io mankasitraka anao zay. Zavatra rehetra nataonao a, nataonao tsara zavatra rehetra, nataonao tsara zavatra rehetra, nataonao tsara zavatra rehetra raha io misaotra anao zay a. Fa amin'Andriamanitra tananao meo fiderana izy a, meo fisorana izy a. Zao magnatao amin'Andriamanitra ianao androany amin'ny zavatra andandrainao. Ianao tsy tonga foana eto hitady an'Andriamanitra. Misy zavatra efa nomanin'Andriamanitra ho anao androany. Tenenao hoe raha io aoka tsy tahaka nidiraka eto nivoaka eto a. Tonga eto iona aminao. Te hiova Jesosy. Raha io ampandrosoany anjara vatendrika. Ampandrosoany asafanapoko. Amin'ny anara Jesosy. Raha io tonga eto ame voninahitra anao. Tonga eto androany androso hitsany amin'le tany nampanantenanao anahako. Raha io mitenena amiko a. Misy miresaka amin'Andriamanitra ve vavahy ianao? Miresahana amin'Andriamanitra raha io mitenena amiko androany maraina. Alefasy ny teny ho anahy manokana. Alefasy le teny ho anahy manokana. Amin'ny anara Jesosy. Misy miresaka amin'Andriamanitra ve? Raha io aoka tsy tahaka nivoaka eto nidiraka eto a. Aoka tsy tahaka nidiraka eto nivoaka eto miresahanao Andriamanitra vavahy anao. Amin'ny fahitananao dia mankasitrahy anao anazy. Vonin'Andriamanitra anao zavatra lehibe ho anao. Vonin'Andriamanitra anao anao zavatra ngeza be ho anao. Raha eo me fiderana anao. Alehibiazanay ny anaranao. Sotra Andriamanitra ray any an-danitra. Amin'ny anara sarobidin'i Jesosy vavahantsika. Mihina fa manana fijana vavaombelona ianao. Ho antsika eto Madagasikara ny rapitsy ianao mijoro vavaombelona amin'ny lahady. Ty ahafantarana Andriamanitra. Father, we worship you this morning. What a good God we serve. All the glory must be unto him. Voninahitra rehetra ao an'Andriamanitra, mafay amin'Andriamanitra tananao. Miakofy ianao anatrehan'Andriamanitra androany. Nataon'Andriamanitra zava-misy ty taona ty ho antsika sy ianao a. Dia raha ianao anazy. Miakohaka aminao zay Jesosy. Glory be to Jesus in the highest. Amen. For his mercies endure forever. Amen. For his mercies
God. Glory be to God. In the highest name. Glory be to Jesus. To Jesus. To Jesus. In the highest. Amen. For his mercy. Endureth forever. Forever. Amen. 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 For his mercies. One more time, lift up your voice and say, glory be to God in the highest. Glory be to God in the highest. For his mercies endure forever. Amen. Put those beautiful hands together for Tsy hafa Jesus. tanana ho afo Give an'Andriamanitra. it to him. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to my God. Hallelujah. Glory be to my God. Hallelujah. Glory be to my Jesus. Sing hallelujah. Glory be to my God. Hallelujah. Glory be to Jesus. Hallelujah. Glory be to my God. Hallelujah. I'm gonna praises be to my Jesus. Hallelujah. Glory, glory, glory to Jesus. Hallelujah. Glory be to Jesus. Hallelujah. Glory be to my God. I say, glory be to my God. Sing hallelujah. I praise you to the King of Kings. Sing hallelujah. His mercies endure forever. Sing hallelujah. To whom be all the praise. Sing hallelujah. 2021 is your reality. Sing hallelujah. We bless your name. We give you all the praise. Sing hallelujah. Glory, 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 glory. Sing hallelujah. Hey, glory be to Jesus. Sing hallelujah. Glory, 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 glory. Sing hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Sing Hosanna, Hosanna, Hosanna. Subtiran'Andriamanitra ve? Jesus, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, Jesus. Oh Lord, my God. Oh, hey, Jesus, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, Lord. Oh Lord, my God. Hosanna, 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 Hosanna to the King of Kings. Hosanna, Hosanna. Dia raha ianao fonao ray aman-tolo nahita ty taonty ianao. Jesus, we lift up your name with a heart full of praise. Be thou exalted, Jesus. Hey, Hosanna. Jesus, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, Lord. Oh Lord, my God.
your name. With a heart full of praise. Exalt her. It's a dawning of a new day. 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 We are in the sanctuary. The dawning of a new day. God has taken us from glory to glory. A new day. Everybody's changing levels. It's a dawning of a new day. I say, the devil is a liar. God has given us victory. Hey, it's a dawning of a new day. A dawning of a new day. The glory of the Lord in this house is a dawning of a new day. It's 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 the dawning of a new day. Give Jesus a big hand of praise Tiafatana na and Andriamanitra. a shout of victory. Wanaova orakora mpandresena. Please be comfortably seated. Tiafatana na masotoerana. In a moment we shall rise to give God thanks So this tsika morning. hitsangana dia hisaotra And we an'Andriamanitra. shall be saying, Father, Tiantsika hoe raha io. thank you for confirming the Breaking Limit prophetic agenda of 2020 Sotrany in the amin'ilay Winners family namarinanao le azo worldwide. andara-paminaniana Can I mandava amen fetra be tao loud amin'ny and mpandresy clear? rehetra maneran-tany manaova mainina mafy. 1 Kings chapter 8 and verse 15. Patsanga voalohany The toko scripture fahavalana dia declares, fahatimy ambin'ny blessed be the folo. Lord God of Izy Israel, saorana Andriamanitra which Israely spake with his mouth izay unto teny David, tavavany my tamin'ny father, Davida and mpanompona has with his hand ary fulfilled tamin'ny it. tanany Please join nanatateraka me ilay rise izy. this morning Izy kasanao and let's give hitsangana quality thanks to God hiteny and let's appreciate saorana him. tsara ho Say, an'Andriamanitra. Thank Tiantsika you hoe for raha io confirming the misaotra fa no prophetic hamarinao Breaking Limit agenda le azo of andara-paminaniana 2020 mandava fetra in the roapolo sy Winners ariva family worldwide. Lift tamin'ny up your fianakavian'ny voice, mpandresy rehetra everyone, maneran-tany. and let's give Asanato ny quality feonao thanks to God this dia mameza morning. fisaorana tsara ho an'Andriamanitra androany. Raha io makasitraka anao zahay. Tompo mame voninahitra anao zahay. This first day, Tompo misaotra anao zany amin'ity andro voalohany ity rahay. lift up No your hamarinao voice. le azon-dafo Quality thanks to ara-paminaniana mandrava fetra roapolo sy arivo tamin'ny mpandresy rehetrarehetra maneran-tany. Misy makasitraka an'Andriamanitra ohatry zavy hoe 2020 makasitrahanao folo iray manontolo asandato ny feonao dia vavahinao ho amin'ny fianakavian'ny mpandresy rehetra maneran-tany. Asandato ny feonao beneficiary. ianao le nahazo tombontsoa mazava tsara tamin'ity taona ity a. Makasitrahanao an'Andriamanitra. Voice of gratitude. Asanato ny feonao makasitrahanao anazy manome voninahitra anazy a. Misaory ianao anazy, misaory ianao anazy. Ray anay sy Andriamanitra ayo. Tonga eto izay androany isotra anao amin'ny fo fankasitrahana. Tompo misaotra anao zay fa no hamarinao le loha hevitra, le teny, le lohateny, le azon-daram-paminaniana hoe mandrava fetra teo amin'ny fiainan'ny mpandresy rehetrarehetra, ny fianakavian'ny mpandresy rehetrarehetra maneran-tany. Misy masaotra an'Andriamanitra avy asan-dato mafy ny feonao. Aza migongonona fotsiny tena vafonao lalina makasitrahanao an'Andriamanitra. Raha io misaotra anao zay. Raha io misaotra anao zay. Misy misaotra an'Andriamanitra ve vavahinao. Misaory ianao folo iray manontolo. Raha io misaotra anao zany amin'ilay azon-daram-paminaniana izay no hamarinao hitanay tamin'ny fiainanay manokana, tamin'ny fandaranay, tamin'ny fahasalamanay. Tompo tamin'ny ara-bola. Tompo misaotra anao zay fa no hamarinao le hoe mandrava fetra tamin'ity taona ity. Tompo afonay lalina makasitraka anao zay amin'ny mahafaingonana. Misaotra anao zay. Misy misaotra an'Andriamanitra ve misaotra anao zay. Misaory ianao anazy, misaory ianao anazy. Aza manao fombafomba mpivavahana, misaory ianao an'Andriamanitra androany. Afonao iray manontolo makasitrahana anazy. Raha io makasitraka anao zay. Tompo mame voninahitra anao zay. No hamarinao le mandrava fetra teo amin'ny fiainanay. Tompo makasitraka anao zay. Tena misy olona makasitraka an'Andriamanitra ve eto androany. Amin'ny fo fankasitrahana, amin'ny fo fanatretena.
manatony ianao anatrehana Andriamanitra dia misaory ianao anazy. Raha eo mankasitraka anao zay fa no hamarinao Andriamanitra le loha hevitra, le loha teny ty taona ty, in the year 2020. le azo andara-paminaniana, le hoe mandrava fetra. Raha fa daholo ny fetra rehetra tamin'ity taona ty, Came to pass. na vita tsara lavitra tamin'iny 20 iny. Thank him from the depth of your heart. Avafonao lalina mankasitrahana anazy. Misaory ianao anazy fa nandrava fetra ianao tamin'iny 20 iny. Tafandaranao, tafahasalamana tao fianakavianao, Give you praise. tamin'ny lafy rehetra, Can limit testimony. fianakavia mpandresy rehetra maneran-tany, nahita le mandrava fetra. Testimonies Misaory ianao, misaory ianao, misaory ianao, misaory ianao. of expansion. Tamin'ny lafy rehetra mankasitrahinao anazy. Limit prophetic agenda in the lives of every Misy misaotra an'Andriamanitra ve misaory ianao anazy. Lift up your voice. Thank God some more. Appreciate him. Misaory ianao anazy, misaory ianao azy, mbe voninahitra izy. Natao tsara zavatra rehetrarehetra. Misy misaotra an'Andriamanitra ve? Afafa amin'Andriamanitra ny tananao. Of appreciation. Miaraka fe mafy be mankasitraka anazy. Tenehenao anazy, Jesosy eo misaotra. Raha eo misaotra. In Raiso voninahitra rehetra. mighty name, we have given thanks. Amin'ny anara Jesosy. Please give Jesus a big hand of Ty ahafantananao an'Andriamanitra Please, you may be seated. dia mazoa toerana. Again this morning we shall rise. Indray mandeha indray to give misaotra holy an'Andriamanitra thanks to tsika. God. And when we rise, we shall be saying, Father, Rehefa hitsangatsika dia thank hitena you izy. for the Raha eo misaotra supernatural growth of our ny churches fitombona mahagaga ty in this fiangonana ty commission in the tamin'ity year raky ty 2020. tamin'le taona 20 Louder, amen. manaova amenina mafy. 1 Corinthians chapter 3 and verse 6. I have Korintana planted, voalohany 3:6 Apollos watered, zany amboly but God Apolosy gave nanondraka the increase. fa Andriamanitra nampitombo. Dao tsika sanao ary As we lift up hitsangana our voices before the Lord, hananatra feontsika eo anatrehan'Andriamanitra dia hisaotra an'Andriamanitra na fitomboany ty fiangonana ty the ty raky ty. supernatural growth of our churches Raha eo misaotra anao zay Andriamanitra ny fitombona mahagaga in the year ty 2020. fiangonana ty Lift up your voice tamin'ny taona everywhere. 20 sanato feonao naiza naiza misy anao. Let's celebrate him. Alebiazo izy Let's a. give him thanks. Akala zao izy a. Out of them shall proceed thanksgiving. Ary And izy the feo voice fisaorana of them that make ary izy merry. feo fisaorana And sy feo we faly avao. must this is what the Lord has done. Let's give him thanks and give him Amaro azy izy glory. mibaboly. Our Ao tika Father, sanao akasitraka anazy ame voninahitra anazy. Raha eo misaotra anao zay. Tompo ame voninahitra anao zany fitombony fiangonana rehetrarehetra maneran-tany. Tompo fitombona mahagaga ny hitanay tamin'iny 20 iny. Raha eo mame voninahitra anao zany fanamaro vonjenao. Tompo mahakasitraka anao zay. Raha eo tompo na teto Madagasikara ary nahita fitombozo zay. Misy misaotra an'Andriamanitra ve? Mankasitrahanao anazy. Akala zao izy. Raha eo misaotra anao zay. Raha eo mame voninahitra anao zay. Raha eo midera anao zay. Misy tonga hisaotra an'Andriamanitra marina ve tonga eto androany misaory anao an'Andriamanitra. Misaory anao fonao lalina mame voninahitra izy. Misaory anao fonao ray amantolony amin'ny fitombona mahagaga tsapatsika amin'ny mahafiangonana atsika. Raha eo tsisy tahaka anao. Maneran-tany nahita fitombozo zay. Maneran-tany nahita fitombona zay. Tompo na teto Madagasikara ary nahita fitombozo zay. Tompo tonga eto zay androany hisaotra anao. Raha eo tonga eto zay hisaotra anao. Enao nampitombo Andriamanitra. Tompo mpame voninahitra anao zay. Tonga eto zay miaraka fo fefakasitrahana. Tonga eto zay miaraka fo fefisaorana. Tompo enao nampitombo anay. Tompo mitera anao zay Andriamanitra. Kalazainay anao meme voninahitra anao sanatray anao. Tsapanay Andriamanitra le fitombona. Hitanay maso le fitombona. Tompo tonga eto zay meme voninahitra anao Andriamanitra. Tamin'iny taona 20 iny nomenao fitombona mahagaga zay. Tompo veny eto zay androany ame voninahitra anao. Tompo tonga eto zay androany ame voninahitra anao. Ajainay ny anaranao. Alebiazanay ny anaranao. Tonga eto zay androany Andriamanitra miaraka fo fefisaorana. Tompo any am'le fitombona mahagaga nataonao. Aza mijery écran fotsiny a. Misaory anao fonao ray amantolo. Tompo misaotra anao zay. Avoay avavanao mihitsy le izy. Aza atao am-po fotsiny. Miteneny anao. Tenenao mafy. Raha eo misaotra anao zay. Raha eo misaotra anao zay. Raha eo misaotra anao zay Andriamanitra. Tompo mahakasitraka anao zay na fitombona mahagaga. Hitanay tato amin'ity fiangonana ty. Hitanay tato fiangonana rehetra maneran-tany. Tompo mahakasitraka anao zay. Tondra fanamary anao. Nampitoetra fanamary anao. Nandresy lahatra fanamary anao. Nanova fanamary anao. Tompo enao Andriamanitra fitombona. Enao natondra reny olona eny fa zay.
zay tory filazantsara fa ianao nitondra an'le olona, ianao nandresy lahatra an'le olona, ianao nampitoetra an'le olona. Tompo tonga eto izay androany ame voninahitra anao. Raha eo manome voninahitra anao zay. Voninahitra ny eo an'le ondrin'Andriamanitra velona. Tompo manome voninahitra anao zany amin'le fitombona mahagaga. Tompo asandratra avy ny anaranao. Voninahitra reo anao Andriamanitra. Voninahitra. Misaory anao anazy fonao lalina. Mankasitrahanao anazy. Asandato ny feonao, asandato ny tananao. Afafay aminazy ny tananao. Mendrika fiderana rehetra izy. Raha eo miteranao zay. Raha eo miakohaka amin'ny anaranao zay. Ny fitombona mahagaga zay tsapaty fiangonana ty tsapaty iraky ty nandritra ny taona 24 nataonao le za atonga eto izay andro andy ankalazanao dia mandehandray afafay tananao miaraka amin'ny foa fefakasitrahana fitombona mahagaga zay tapatsika nandritra 24 raha misaotra anao zay. Voninahitra ho any an'le ondrin'Andriamanitra amin'ny anara Jesosy ny isaorantsika ty afatananao Andriamanitra mazoe toerana. Mbola hitsanganay antsika amin'ny fisaorana tsara an'Andriamanitra rehefa hitsangantsika dia tena misaotra. Raha eo misaotra saotra ny amin'le fagagana ny amin'le fananganana fiangonana 11,000 tany a Nigeria. Avy tamin'i Jehovah zany ny mahagaga eto Masika Salamo 118:23. Atika isanao hitsangana dia akasitraka an'Andriamanitra fa nanangana fiangonana 11,000 izy. Ary Israel makasitrahanao anazy, misaory anao anazy. Raha eo makasitraka anao zay. Tompo manome voninahitra anao zay Andriamanitra fa nanangana fiangonana anao tafomba mahagaga tamin'iny 24 iny. 11,000 fiangonana atsanganao. Ary Israel tompo enao rery ihany navita zavatra ohatr'ireny. Avy tamin'i Jehovah reny ary mahagaga masonay. Tompo tonga eto izay manome voninahitra anao ary hisaotra anao ny amin'izay fiangonana atsanganao zay. Ankalazao Andriamanitra ny amin'le fagagana, ny amin'le fananganana fiangonana 11,000 raiky. Ary Israel makasitrahanao an'Andriamanitra manome voninahitra, mameza voninahitra anazy. Mameza voninahitra anazy ianao, misaory anao anazy. Nanangana fiangonana 11,000 Andriamanitra, misaory anao anazy. Ty le taona 24 iny tena taonana mahagaga marina. Makasitrahanao anazy amin'ny voninahitra izy. Misaory anao vafonao lalina. Misaory anao vafonao lalina. Makasitrahanao anazy. Misaory anao anazy. Father, thank you for the miracle of planting 11,000 churches across the nanangana fiangonana 11,000 ianao tamin'ny taona 24 iny. Raha eo manome voninahitra anao zay. Misy misaotra an'Andriamanitra ve avafonao lalina makasitrahanao anazy. Na teto Madagasikara nisy fiangonana maro nitsangana makasitrahanao anazy. Rehefa misaotra ianao dia vao mahay manohy Andriamanitra makasitrahanao. Mendrika fiderana rehetra izy. Mendrika ny haja rehetra izy. Raha eo misaotra anao zay. Isaoranay ny anarana masina. Saotra saotra ny amin'ny fagagana fiangonana 11,000 tamin'ity taona ity tamin'ny 24. Mena anao voninahitra ray. Asandatra avy ny anaranao. Ataova zao antika misaotra an'Andriamanitra ianao. Fonao lalina makasitrahanao anazy. Misaory anao anazy, makasitrahanao anazy.
salvation. Lift up your voice. Ho anao fiderana rehetra Andriamanitra. Magnify his name. He's worthy. Mendrika fiderana ianao Andriamanitra. Worthy to be adored. Father, we bless your name. Father, we give you praise. Thank him in your understanding. Thanking him in the spirit. Misory ianao va fonao lalina. Lift up your hands. Misory ianao fanandro any. Wave unto Jesus. Afafay am Jesosy ny tananao. Meo azo voninahitra rehetra. Father, thank you. Raha io misaotra anao zahay. Ny amin'ilay fahagagana, fananganana, fiangonana, arivo sy iray alina. In the year 2020, we give you the praise. We give you the glory. Mena anao voninahitra fiderana. Ataovy ambony tsara foana ny tananao. Asandrato ny tananao masina meo voninahitra Andriamanitra asandrato izy avy tamin'i Jehovah zany ary mahagaga masitsika. Marvelous, wonderful in our eyes. Tena mahagaga masitsika. Isaoranay ny anaranao. Alempiazanay ny anaranao. Mena anao voninahitra ray. Mena anao voninahitra Jesosy. Mena anao voninahitra ray. Nanangana fiangonana ianao. 11,000 churches. Blessed be your name, O God. Isaoranay ny anaranao. In Jesus' mighty name, we have given thanks. Amin'ny anaran'i Jesosy ny isaorantsika. Wonderful hands together for Ty ahafantananao an Jesus. Jesosy. And please, you may take your seat. Masoa toerana. Hallelujah. Alleluia. Somebody excited to be in God's presence. Sy metanetana eo fanatrehan'Andriamanitra amin'ity andro voalohany ty taona ty. Give Jesus a big, big hand of Te ahafantananao an'Andriamanitra. Mendrika izy. Hallelujah. Alleluia. Welcome each one of us into God's Raha tonga soa ny tsirairay avy amin'ity andro voalohany great new year. ty taona vaovao lehibe ty. Alleluia. And I do this on behalf of Jesus Christ. Ary misolo tena an Jesosy Kristy sy misolo tena amin'ny mpanompon'Andriamanitra eto. Miarabanao We are connected to this service from across the mifandray amin'ity fiverentintsika maneran-tany amin'izao fotoana izao. ourselves into God's presence. Ka tsika zany apititra ny tenantsika ao fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Maly any dia nisy teny lalina be Concerning this service. kasika an'ity fiverenty avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra ilay apôstôly nitiraky ity. And I want us to Ary tiako ianao ahita tsara avy amin'ny soratra masina Jeremiah chapter 18. Jeremia toko fa 12. We'll position our Ahoana ny fomba ametrahantsika ny tenantsika that God. mba ahazoantsika le fionana sy nomanin'Andriamanitra ao antsika androany maraina. Jeremiah chapter 18. Jeremia toko fa 12 ady voalohany. Bible says the Baiboly miteny came unto Jeremiah. ilay teny tonga tamin'ny Jeremia avy tamin'i Jehovah Arise mitsangana and go down to the potter's ka house. midina ho any amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga I will come. ary any no ampandrenesako anao ny teniko. Then I went down to the potter's Dia nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga aho ary indro nanao asany teo ny amin'ny akodina fanaovana izy ary asimba ny vilany ataony araka izay mazana miseho tamin'ny tanimanga eny amin'ny tanan'ny mpanefy dia atao ny vilany hafa indray araka izay tiany mpanefy tanimanga anaovana azy. Dia tonga tamiko ny teny Jehovah hoe house of Israel. ory I do taranak'Israely this potter. moa tsy mahazo manao amin'ireo toy ny ataon'ny mpanefy tanimanga avy aho. Is Indro toy ny tanimanga eo tanan'ny mpanefy azy dia toy izany koa ianareo atanako ry taranak'Israely. I like us to understand that Tiako takatrao there was not a different clay, le tany tsy hoe tany hafa different vessel. fa le fantsina nefa lasa fantsina hafa. The same person, Ianao mety hoe olona mitovy ihany new experience. fa ty taona ty atsapa zavatra vaovao ianao. You may be the same individual. Ianao mety hoe olona mitovy Be a ihany new testimony. fa ty amin'ity taona ty azo fijona vaombela vaovao ianao. You may be called by the same name, but Mety this mitovy is ihany ny fanatsonanao fa amin'ny endrika hafa indray Say fanatsonanao. louder, amen. Zay mino manava mailina mafy. He said he made it another vessel. Hoy ny Baiboly hoe nataony He fantsina made hafa izy. it another vessel. Nataony fantsina hafa izy. Go to come to the potter's house. Ka tonga tsika eo tranon'ny mpanefy ary le teny ara-paminaina omaly. It is there. Efa tonga zany tsika dia eo amin'izay tsika le amboarina. I like us to understand that Ka our tiakanao God is a atakatra tsara fa Andriamanitra le Andriamanitra mpahay manamboatra. master constructor. Izy tena le mahay amin'ny resaka fanamboarana mihitsy. The stories of Expert mihitsy izy amin'le fanova tantaran'olona. presence this day. Ka ianao tonga amin'ny fanatrehana androany Your story for this year. ovay ny tantaranao amin'ity taona Somebody ity. believe it, say louder, amen. Zay mino manaova mailina mafy. The potter never changed the clay. Le mpanefy tsy nanova an'le tany fa nanova an'le zavatra vokatry le tany. Ka Andriamanitra namboatra anao hanova ny endrikao izy. People used to know you
It's not how they will know you this Le year. fahafantaran'olona anao taloha tsy ohatr'izany tsony le ahafantarany zareo ahafantarany zareo anao amin'ity taona They ity. will describe you this Le year. fomba filazany zareo anao taloha tsy ohatr'izany fona filazany zareo anao amin'ity taona ity. It's not the same way they will speak Le about fomba you this year. fitenenanao tamin'le taona taloha tsy ohatr'izany no fitenenanao amin'ity taona ity. This year, your story is Satria changing. amin'ity taona ity iova tantaranao. But there is something that is very, very particular about the clay that the potter will Fa misy zavatra iray nefa tena mazava kely nazavaina tanatin'le mikasika an'le mpanefy. Baiboly miteny hoe teo an-tanan'le mpanefy le izy. in verse 6 there, as the Andihy fahenina. is in the potter's hand, Ary efa teo amin'le tanan'le mpanefy izy dia tahaka izany koa ianareo izy io tanako. in 1 Peter 5 verse 6, the Bible says, Petera voalohany toko fadimy andihy fahenina manetry tena ambany tana maherin'Andriamanitra izy izy. Anandratanareo amin'ny fotoan'androny. what that means is that Ina dikan'izany? they are going to be constructed Raha tianao zany amboarin'Andriamanitra, mila manetry teny ianao eo an-tanany. Fa amin'izay ianao vao amboariny. Amin'ny teny soratra masina mitovy io any, Andriamanitra niteny tamin'i Jeremia, ndany ianao makany amin'ny tranon'le mpanefy. Rehefa tonga any ianao dia ataoko mandeha ny teniko ianao. why God has brought us into Ny antony mahatonga Andriamanitra mitondra anao fanatrehana androany mba handrenisanao ny teniny. Ary rehefa harenao amin'izay le teniny ourselves. dia manetry tena amin'izay ianao eo anatrihan'le teny makatoam-pinoana. Azo antoka ty taona ity any tanan'le mpanefy anamboatra anao vaovao indray. That means that for you and for me, Izay midika hoe ho antsika sy ianao dia efa mazava be. Sakafo fotsiny ny fonao andray. Dia sakafo ny sofinao andre ary manetry tena akatoho. open your heart, Sakafo ny fonao andray open your ears, sakafo ny sofinao andre submit yourself. ary manetry tena mba akatoho. That's the criteria. Zay le zavatra takiny. The Lord, whatever Sakafo you ny say, fonao hoe tompo ino zavatra tenenao vonandra ilay izy. Sakafo ny sofinao andre because God will be speaking in satria our Andriamanitra direction hiteny aminao today. tonga dia mazava be. Then open your life, subject your life. Dia tika le manaraka koa dia manetry tena amin'ny fiainanao. Criteria. Rehefa ataonao zay zavatra takiny zay dia vitan'Andriamanitra manao zavatra rehetrarehetra mivoaka avy amin'ny fiainanao io. Then to change the story of man. Fa ny zavatra fiainana amin'Andriamanitra rehetra dia tendrena iova Holding us in the glass. tantaran'olona. Tsika ozy mitavatsy misarina mijery voninahitra ny tompo miova ny endriktsika makany voninahitra amin'izany endrika izany To glory as by. amin'ny alala fanahany tompo. Today, Androany the word of the Lord that will be coming your way. amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra Coming to experience hitako fahasoavana change of story. apitranga fiova-tantara ngeza be eo anao. Your right hand right there. Asa anaty ny tananao ankavanana ampipetraranao iry any This morning I open dia teneny hoe tompo sakafoko ny foko androany dia sakafoko ny sofoko andrea life to obey. ary tena ataoko manetry teny ty fiainako ty akatoanao. I open my heart to receive. Nina tena lefa eo androany sakafo ny foko andray ary sakafoko ny sofoko andrea ary ataoko manetry teny anatrehanao fiainako akato. I open my ears to Sakafoko hear. ny sofoko andray Subject my life to obey. sakafoko ny foko andray sakafoko ny sofoko andrea In Jesus' ataoko manetry tena ny foko precious name fiainako we have prayed. akato amin'ny anaran'i Jesosy ny vavantsika tonga soa ianao dia afatanana an'Andriamanitra. Please pay attention to the following Faith Tabernacle announcement. Nasantsika rehetrarehetra mba hieno tsara ty filazana Service. raika amby roapolo sy roa arivo ty. Number one, praise the Lord. Voalohany dia raina ny tompo You are welcome to this glorious year. tonga soa ianao any 2021. amin'le taona fevoninahitra raika amby roapolo sy roa arivo Our year of turnaround and taona fionana maro avy tsimbadiana. Number two, praise the Lord. Faharoa There is dia raina no ny tompo doubt tsy that misy God falasalana visited each of us at fa Shiloh namanga antsika Andriamanitra 2020 tamin'ny Jairus. selo roapolo sy roa arivo tafidina vaombelona maro noho Rushing izany your testimonies to testimonies miazakazaha mitsory vavolombelona www. manoratra le fizavaolombelona amin'le testimoniza arobase lfc www.org. House fellowship shall not hold this weekend in view of a number Amin'ity herinandro ity of providers dia mbola tsisy ny vonimbavaka that may have trouble. noho ny amin'le Number four, tompotrano be dia be praise nanao the voyage. Lord. Fahatelo Next Sunday at Faith Tabernacle. amin'ny lahady zao Next Sunday, the 3rd of January 2021, 3 janvier shall be 2021. the first Sunday service lahady for the voalohany year ho an'le taona raika amby 2021. roapolo sy roa arivo. It shall be a prophetic entrance
into the month of January. Fotoana fidirana Shall also double fotoana as a fidirana special mpaminaniana amin'ilay covenant volana service, which shall janvier io prepare us for the journey ahead into the 21 days afivoriana fanasan'ny of tompo io a prayer and fasting, ary fanomanana koa ho commencing an'le from fivadikana raika amby roapolo Monday sy roa Sunday the 24th of roa January arivo manomboka amin'ny 2021. 4 janvier ka hatramin'ny 24 janvier 2021 Friends and other miraha miaraka loved amin'ny fianakaviana sy ireo le tianao ones. rehetrarehetra Lord. Put Jesosy those hands ny tompo a together for Jesus. ty ahafantananao an Jesosy a. In this New Year's service, it is testimony time. Amin'ity taona vaovao ty a fotoana vavolombelona Let's welcome Mr. and Mrs. Okuneye Shegun nao raisitsika to sit towards the altar for their testimonies. reto olona reto a okolo Mr. shego and Mrs. tsy Okuneye Shegun, vavolombelona please pay attention to these documented testimonies as they come. Number dia one, fatoa amin'ity business vavolombelona and vakiny ty koa financial breakthrough. voalohany a fahombiazana fandrarana sy fahombiazana Last fandrarana sy year, arabola in May, God blessed me with my first permanent job in one tamin'ny of the leading listed investment companies in East tamin'ny Africa. taona mieriny a na This job came in men'andriamanitra exactly 2 years asa after I graduated from the university. men'andriamanitra asa roa taona tao aoriana le nahavitako fianarako a Developed a progressive web application dia nanao web site web zay a to their potential employers. mba azona 6 le months after fanaovana its le asa launch zany in 2019, entaona taty aoriana Mastercard gave us a grant worth $1.4 million Mastercard a to set 10 pilot name job amina centers million across mary a mba ahafanay manamorona asa be deaibe hafa tsy mba mitehaka avianao am'izany. Also, God blessed me with my first car on my 24th birthday. dia nitahin'andriamanitra tamin'ny fiarako voalohany a tamin'ny mataonako Due to the efatra amby COVID-19 roapolo pandemic, our government banned all public efatra amby gatherings. roapolo However, 24 ans by the inspiration of the Holy eno ny Ghost, amin'ny angam-panahan'andriamanitra zero contact distribution system. dia men'andriamanitra ingam-panahy fanangana système na contacta zay ilain'ny organisation To the needy with izarana sakafo an'ny olona sahirana. also make it bigger and better if you are clapping for Jesus. raha hitehaka ihany ianao dia nite hafa tanana mafy a. Also, while I trusted God for a miracle through the ary ny innovative andran'andriamanitra koa solution we have amin'ilay developed, vahaolana mikasika I also amin'ilay connected resaka online innovation for all amin'ilay the services, including le corporate teknolojia hour prayer. dia nanatrika When foana the bishop oram-bavaka declared ara-panekena post-resurrection encounter, dia bishop dia poana mpianatra mikasika le fionana tao aorianan'ny fitsanganana maty a dia the first miseo week tokoa of May, andriamanitra. the Mastercard Foundation again extended our grant le with fondation na 36 Mastercard million Kenyan shillings name to 36 support the millions just developed zero contact fananganana le projet distribution indray system. anaovana le projet I have with Tena my marina eyes tokoa. seen Job 22:29 come to pass. tena hitako marina fa le joba 22-29 nitranga tamin'ny fiainako a. Brian from Nairobi, Kenya is a testifier. Brian anaran'le olona avy Nairobi Kenya Big, big, ty ahafantanana big hand of man'andriamanitra praise. You can make it bigger and afaka better ataonao this mafy morning. tsara mihitsy le tehaka. Your testimony beginning with your name. They are Mr. and Mrs. Okuneye. okony eny anarako a Married on the 19th of February 2005. 2005 zay ny nanambady a nanao Including major surgeries. nanao Lasting nakany as much fitsapony as zay 8 hours. We had 2 Nanao- IUIs and 9 IVFs. nanao test be deaibe za zareo resaka fahasalamana. My husband joined the car parking unit and I joined the children's church. Mivadiko a no nanao Engaging in resaka kingdom fikarakarana ministries as taught from this fametrahana altar. fiara za In spite of the nanompo pressures from an'andriamanitra different koa quarters tany to do amin'ny endrika unspeakable groupe afy a things, we held on to the word of God. nitazominay He ny gave us tenin'andriamanitra. very early in our marriage in Leviticus 26:9-13. Leviticus And in Luke 26:9 1:37, ka hatramin'ny so no word from him 19 a lacks power for performance. hoe tsisy As part teny of zany ka our hoe kingdom tsisy ministry, hery ao my amin'ny prayer partner and tenin'andriamanitra. I raised an altar of daily kingdom advancement prayers. Zay mivady nanandraka altara na vavaka isan'andro manaraka le toromarika le vavaka iny a. Dia hoe Andriamanitra ne amaly an'ireo vavaka re apetraka amin'ny altara. Ta vavaka firaika amby roapolo andro a tamin'ny 2019 a tamin'ny 15e jour a nanofy a bishop de pon niseo tanaty nofy hoe fotoa zao azonareo le zanakareo mahagaga. Dia tamin'le alady manaraka an'iny dia niteny an'izay mihitsy bishop a. Dia le alina miaraka amin'ny mpanjaka dia amin'le hoe ho avy ny zanakao ianao zay izy ho tsofina rano ny zanakao. We keyed into the scheme on behalf of our children according to Hebrews 7:9-10. Hébreux 7:9 zay no naranay a. For the first dia time tamin'izay ever, fotoana izay sambasambany tamin'ny fiainako a no the bevoka. pregnancy was completely heat
nausea, no tsisy olana sickness, mihitsy a no tsisy weakness, aretina mihitsy a no bleeding. tsisy fahalemena tsisy Despite raha being mivoaka termed le a tamin'le high-risk voaka pregnancy medically, nandritra sy based volana on critical medical conditions that the doctors kept seeing. zay The God tamin'le of these mifanaraka conditions fepetra sustained the amin'ny pregnancy, dokotera according to tehirizan'Andriamanitra le Isaiah voaka 46 verse 3 to 4. tazon'Andriamanitra le When it voaka was tamin'ny time Isaia to prepare araka for Isaia delivery, 46 major hospitals where we were did not accept us. be dia be ny Because they said ny they could not handle the complexities. hôpitaly tsy nandray anay noho ny amin'le misy complexité kely nisy olana kely tamin'le fiterahana extra surgeons because of what they were seeing. gaga But zareo ny 3 amin'le days before zavatra the kely delivery date, the Holy Spirit prompted me telo andro to talohan'le ask for fiterahana Hebrew nefany women order of C-section. Before then, I did not know that existed. And on that day, the Lord did a quick work. Andriamanitra And nanao our son, asa aingana Ileri Oluwase, le zanakay Ileri le Oluwase Oluwadaju, Oluwadaminiara, Joshua Ele was Oluwadamirana born after 15 years. teraka Extra 2 dimy amby folo surgeons. And taona the tao blood aoriana mariazy transfusion zareo that the hospital prepared were not needed because the God tsy of nila this natao condition chirurgie did zareo a fa quick work. Andriamanitra He nanao did asa not only mahagaga do a quick work, tsy hitany hoe he nanao wiped asa off aingana izy a our bill. After delivery, the hospital, when we asked them for the bill, Nantanina they le gave us a rehefa bill teraka- of no payment required. rehefa teraka zay a Over dia $10,000. nantany an'le hôpitaly zay ohatrina tokony aloha dia ozy izy le dokotera tsy mila mandohy ninona nareo nefa tokony nandohy $10,000 zareo tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ho faran'Andriamanitra ny henatray a ho an'Andriamanitra ry amin'ny voninahitra 15 years barrenness 10 taona momba turned into miracle fruitfulness. navadika Andriamanitra Give Jesus fahavokarana the mahagaga biggest hand of praise. dia ahafantanana And fideran'Andriamanitra please be seated mahazoa toerana in God's presence. eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Number 2, faharoa God of winners has done it again. nataon'Andriamanitra indray mandeha indray ilay izy 57 coronavirus patients healed in 3 weeks. 57 ny olona voan'ny coronavirus a sitra natao anatin'ny 3 I want herinandro to return all glory to the God of my father, Bishop David dia amerina Oyedepo, voninahitra for n'Andriamanitra ny humiliating Bishop the Oyedepo a demon of fa COVID-19 nataon'Andriamanitra again and again. menatra le demonin'ny I am a coronavirus medical doctor indray mandeha in indray one of the provincial aratranatrana hospitals in South za Africa. dokotera ao And a amin'ny pastor Afrique in du this Sud great commission. ary pastera koa Throughout tamin'ity the iraky month ty of July 2020 rather, that I juillet was working in the 2020 ward of COVID-19 positive patients. miasa tao The God amin'le of olona winners voan'ny healed coronavirus and a raised 29 confirmed cases with the virus. Andriamanitra nanasitra Out na of olona the pain voan'ny of coronavirus a 7 amby You can 20 make that hand clap bigger afaka ataonao and better. mafy be mihitsy le tehaka Just 5 days after the midst of Dia the year prophetic 5 andro season, taty I aoriana was koa transferred back to the accident and emergency dia nafindra department. tany amin'ny olona I voan'ny was not accident happy indray a leaving COVID-19 wards dia tsy faly a satria because I get za tokony excited karakara le olona whenever I voan'ny led COVID-19 patients of COVID-19 to Christ. satria tokony hitarika le olona voan'ny When I COVID-19 knelt ao down amin'ny to Jesosy give Kristy a thanks to God for mission accomplished, fa the Spirit of misaoran'Andriamanitra God ny said amin'le vita le efa your vita ny asa koa mission is not yet over toy izay in fanamasina COVID-19 tamiko hoe wards. tsy mbola vita ny asanao mikasika le So I olona took voan'ny it as a COVID-19 duty. And since nataoko tena Matthew andraikitra manokana mihitsy le izy 6:33 satria is a Matthieu lifetime 6:33 project, tena I fiainako promised to always manokana check mihitsy a on the patients there in lasa the mijery evening, an'le olona leading voan'ny them to COVID-19 Christ, tarika zareo amin'ny Jesosy praying Kristy a and serving them the anointing oil vavaka as I zareo ary did manao before. asa fanompona The ahositra fourth day I went, ataka on the fanaoko 3rd August 2020, I 3 had août 22 new 2020 positive cases. dia nahita On olona the 9th 22 indray a of vaovao August voan'ny 2020, COVID-19 I met 12 new positive dia nahita cases. olona 12 hafa indray a And on voan'ny the 15th COVID-19 of August 2020, dia 15 I juin met 2020 23 new dia nahita positive olona cases. 23 indray voan'ny COVID-19 tamin'ny On fomba the mahagaga 22nd of August 2020, I went 22 and août met 2020. none of these 57 coronavirus patients. tsy misy prayed tamin'ireo over. 57 voan'ny COVID-19 reo ka hoe Jesus deserves a nampijaliany le bigger, aretina bigger nasitrana hand. daholo izy rehetrarehetra lasa daholo ty ahafantanana ho an'i Jesosy Most of them were ny discharged ankabazany from zareo 3 days of prayer. niala tao anatin'ny 3 andro fotsiny ny vavahana anazy ary misy ary mibevoka ny sasany And discharged to the glory of God. navokana niala tao amin'ny hôpitaly daholo In total, Amin'ny raisa- 86 confirmed cases of Raha atao zany this total deadly disease have been supernaturally 86 healed. zany a ny olona sitrana I and COVID-19 my a family are well and sound le as zaso mivady koa nefany a tsy narary mihitsy a salama tsara zay a all the glory to the God of my tonga eto father, amerina Bishop voninahitra David Andriamanitra Oyedepo, Bishop David Oyedepo for doing it fa again natao indray and mandeha again. indray a natrany atrany le izy a A. Gazama
Jacob He's the testifier Kazama le from mpitsoro South olombelona Africa. avy any Afrique For du Sud. someone connected to this service, Ho an'izay olona fandray amin'ity your fivoriana ity turnaround testimony shall be more ho colorful. fijona vaombelona Give mampitsombadika Jesus the anao biggest hand of praise. ho mampitsolo ho avy aminao tokoa. We are clapping for Jesus. Make it bigger, louder, bigger, louder, bigger, Na bigger. tena hitehaka ao Jesosy ianao tena atao Shout it mafy out, le tehaka hallelujah. ary mika aleloia. Praise God. Tiraina ny tompo. Right now in this service, it's And time I'm for our Tifivrentia. New Year offering. Fotoana ny Give fanatitra Jesus a big clap. taona vaovao te ahafantanana Praise Jesosy. God. Tiraina ny tompo. I'm sure you have packaged your New Year seed Mihina fa from home nanomana fanatitra ao an'Andriamanitra ianao. and put it together. Finosy tsara. Let's get set to worship Raha God tsika iomana out iakoaka of the amin'Andriamanitra. abundance of that which He has Afahafa given avy amin'ny unto us. abetsahana izay meny atsika. Giving your worship seed for the New Year. Raha hoe te ame fanatitra fiankofana ianao, afaka mameny ny ampahafolon-karena koa ianao. Any other kind of financial commitment Na ny between you and God fanamafazana this fanakana This tena nataonao is the an'Andriamanitra. time to Sao le honor fotoana God with our anatsara substance. an'Andriamanitra. Proverbs chapter 3 verses 9 and 10. Ohabolana toko As we fahatelo get andiny set right fahasivy now, the fahafolo. scripture speaking here Soratra says, masina "Honor amin'ny the tena Lord atsao Andriamanitra with thy substance, amin'ny fanananao the first fruits sy voalohan'ny bokatra all thine increase." amin'ny fitombona azonao The first rehetra. fruit. Voalohan'ny This is the bokatra. first day. Ty zao le andro Time to voalohany honor God with the first. ka zao zany fotoana When you anatsain'Andriamanitra honor him amin'le with the voalohany. He takes care of Rehefa the omen'Andriamanitra anao le rest. voalohany Honor dia izy God mikarakara ny with your ambiny. first today. Rehefa omen'Andriamanitra menao an'Andriamanitra le voalohany dia izy Abundance according to his word in dia araka ny Jesus' name. ten'Andriamanitra azo fabetsahana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria dia Baiboly miteny hoe Our testimony. fabetsahana no fijona vahaombelonao manaova menina mafy. With this understanding, please rise up on your feet. Remember, you are Amin'izay free to fatakara give zay a afaka cash mitsangana check ianao, afaka to manome any espèce of the ianao, afaka online manome giving chèque ianao. channels that you can see on the screen right now. You are writing checks in favor Ohatra manorana of chèque ianao dia atao amin'ny anarany fiangonana le izy. Lift up your seed unto God. Asa this natao first amin'ny day of the year atren'Andriamanitra with a le loud fanatitra voice. Lift voalohany up your bokatra voice ao and thank him. misory ianao anazy Present a. your seed unto God. Don't close your mouth. Aza Lift up kombina your amin'ny vavanao a. voice with your seed lifted up to God. Asa ndato amin'ny ray ianao fanatitra miaraka fefakasotrana fatokiana. Finally made it. You have crossed over. Vitanao ihany tokoa le izy a. Praise. Meo aza fiderana. With your seed lifted up to God, magnify his Miaraka name. voanao a. With your seed lifted up to God, thank him and bless Misory him. ianao anazy. Worship his majesty. Miakofy It's a anatrehana. God that is never in need. Izy le Andriamanitra It's tsy out of the manana abundance zavatra that he has ilaina given, zany. we have brought unto him. Fa zavatra Let rehetra him hear menanao your voice and give him glory. meo aza voninahitra. Give him thanks and praise and bless his name. Misory ianao anazy mahakasotra ianao anazy a. Father, we thank you. Raha e misaotra anao zahay. Please remember, if you are not in Faith Tabernacle, you are writing checks. You Raha ohatra are ianao tsy ao writing amin'ny in Faith favor Tabernacle manoratra of chèque the ianao a. local Dia assembly. anaran'le fiangonana misy Lift up anao your soratanao. seed unto God. Ataovy ambony Father, ny fanatitra ao a. we have Raha come io today with seed in our tonga eto hand androany miaraka to voana honor trehanao. you this first day of the year Anajanao amin'ity andro 2021. voalohany amin'ity We are taona grateful. roapolo sy roa arivo ty a. Accept our Mankasitraka seed anao in zahay. Jesus' name. Ekeo voanay Andriamanitra. For every giver today, Ho an'le according to mpametratra rehetra God's araka ny word, teninao a. as you honor God with Rehefa the manaja first, anao zay amin'le the voalohany a. rest Ny ambiny a. shall be useful for you. Dia tena ilaina tokoa amin'ny fiainanay izy. These hands shall never Ty beg tanany ty a again. tsy hangataka tsomy mandrakizay. This year Ty taona ty a will bring you plenty. hitondra fabetsahana ho anao. Every form of suffering Iny na endrika na fijaliana amin'ny lalany ty fanatsia by terminated. dia fa farany zany. So shall it Zay be. tokoa ny tanteraka In Jesus' mighty name we amin'ny pray. anara mahery Jesosy ny vavahantsika. Louder, amen. Manaova menina mafy a. Please take your seat comfortably. Mazoto Cast your toerana. seat with joy. The Ampifaliana Faith tsara. Tabernacle choir Le shall chorale be Faith ministering Tabernacle as we cast anao safanam-pona. our seat. Please again remember, Tadio you a. are not in Faith Raha ohatra ianao Tabernacle. tsy ao write Faith your Tabernacle checks le chèque in anaovanao favor anazy a, le of the soratanao local an'le izy zany a, assembly. dia Praise le any God. amin'le fiangonana misy anao.
Andriamanitra tsara, Andriamanitra fefamindram-poa. Andriamanitra tsara. Andriamanitra fefamindram-po. For your doings in our lives, we say thank you for your mighty acts in our midst. Zavatra rehetra nataonao misaotra anao zay. Andriamanitra fefamindram-po. Na zavatra rehetra nataonao tao amin'ny fiainanay, ny tena aminao zay misaotra. Ny amin'ny asanao, Andriamanitra fefamindram-po. Ny amin'ny zavatra rehetra nataonao misaotra anao zay. Na fomba fiteny arivo ara tsy ampy zany isaorana anao. Andriamanitra fefamindram-po. Avy jery aho zavatra nataon'Andriamanitra. Avy mba hijery zavatra nataon'Andriamanitra. Avy hijery zavatra nataon'Andriamanitra. Jesosy Andriamanitra lehibe a. Avy hijery zavatra nataon'Andriamanitra. Jesosy l'Andriamanitra lehibe a. Jesosy le ray tsara. Fevonatra, lamatoa fevonatra, fevonatra vonatra. Matahotra vonatra. Tafovonatra, masony fevonatra. Zavatra rehetra manodidina anazy fevonatra.
rainay afeh voninahitra. Matahotra ny voninahitra ao. Fe voninahitra fahatsarana, lamatoa voninahitra. Fe voninahitra voninahitra. Nanomboka ta voninahitra. Matahotra voninahitra. Mpanjaka. Matahotra ny voninahitra ao. Tafiderana, manjaka voninahitra, manasatry voninahitra voninahitra. Feno voninahitra, fe voninahitra fahatsarana, fe voninahitra lamatoa, fe voninahitra voninahitra manomboka voninahitra. Voninahitra mandrakizay matahotra ny voninahitra. Ndao hiaraka amiko hanandratra anazy a. Tompony tompo. Misy midiran'Andriamanitra veto e. Ndao hiaraka amiko hanandratra azy. L'Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra. Ndao hiaraka amiko a hanandratra azy. Avy hiaraka amiko hanandratra azy a. Hanandratra an'le tompony tompo. Ndao hiaraka amiko. Avy hiaraka amiko hanandratra azy a le tompony tompo. Avy hiaraka amiko hanandratra azy a. Hanandratra le tompo ale Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra.
Urakoraka. Meraba anao tratry ny taona 2024 ho ampikamana rehetra ty fiangonana ty amin'ny anaran'i Jesosy. Your turnaround adventure begins today. Le dianao fitsimbadiana manomboka androany. The question marks around your life. Le ohatran'ny barainga eo amin'ny fiainanao iny. Le ohatran'ny barainga eo amin'ny fiainanao iny. The question marks around your life. Le barainga eo amin'ny fiainanao io. They are turned to exclamation marks from today. Mivadika point d'exclamation tsoka. Everyone shall know. Ny olona rehetrarehetra Called by the name of the Lord. dia afantatra fa ianao io ty taona ty dia natsoina amin'ny anaran'i Jehovah. That family came and said, Le fianakaviana tonga 9 IVFs. hoe nanao testana in-sivy izy mikasika resaka le fiterahana. 9 In-sivy. IVFs. They connected and committed themselves to Jesus. Fandray tamin'i Jesosy izy. They pushed aside Dia nasora zareo. and all ungodly Nasorona counsel. amin'izay ny fanesoana rehetrarehetra sy zavatra toromarika tsy araka an'Andriamanitra rehetrarehetra dia nijoro niaraka amin'i Jesosy zareo. 10 taona taty aoriana amin'izay Gave them their miracle. men'Andriamanitra zareo amin'izay le fahagagana tadiavina. Every form of dry season Ny endrika famainana in rehetra anyone's life eo amin'ny fiainana tsirairay avy. ends finally this year. Ho farana amin'ity taona ty amin'izay. She was so connected to God that Tena God hoe fandray could tell amin'i Jesosy him izy what ka I afaka was saying. tenenin Jesosy mihitsy ilay vehivavy hoe inona tokony atao. I got down to tears Tena latsaka mihitsy ny ranomasoko. and came home for the service and I said exactly the same thing. Dia tena vao tonga tao anatin'ilay fivoriana dia niteny an'ilay zavatra nitenenin'ilay vehivavy mihitsy. Hoe tena tonga ilay fotoana an'ilay vehivavy. That my son in Dia South zanakalahy Africa koa avy said, any Afrique du Sud. since Matthew 6:33 E says, satria Matthieu 6:33 izy ny tena projet lifetime project. mandritra ny fiainana ray manontolo. Tena hoe projet mandritra ny fiainana ray manontolo. This is in 2015. You are very late. Misy sasany hoe za 2015 vao nanao an'ilay izy. Tara loatra ianao, tara loatra. This is 1976. Za efa tamin'ny 1976 nefa nanao Matthieu 6:33 io. What is 2015? Ianao 2015. Last year. Za tamin'ny tena nanao an'ilay izy. You are a late comer. Hoe tara loatra ianao. Since Matthew 6:33 is a lifetime project. Hatramin'izay tonga dia ohatran'ny projet tena mandritra ny fiainankiray manontolo mihitsy ny Matthieu 6:33. Lasa izy nitady an'ilay olona voa Covid-19 dia nosorany olona dia nametrahany tanany. Dia nefa fanakaviany salama tsara. Amen. I've laid these hands on all kinds of Nametra tanana olona voan'ny aretina karazana rehetrarehetra. Ebola can Ebola everybody. Ebola tsy afaka miebolina ny olona rehetrarehetra. You are a victim of your fear. Ianao ampiorian'le tahotra ao ihany. Le tahotra ihany mampahory anao. Fa mila afaka ianao. She led 86 COVID-19 people out of captivity. Nanafaka olona 920 voa Covid-19 tao amin'ny Kristy izy. Somebody is free here today. Misy olona afaka eto androany. You heard the testimony of autism. Ianao koa le fizavambelona mikasika le autisme. Doctor will say it's not possible. It's not possible. Dokotera zany no tena hoe tsy mety sitrana ny autisme. I'm from a woman that's a medical doctor. Tena hoe nisy vehivavy dokotera le vehivavy a. The child has started going to school. Dia ny zanany nakany am-pianarana amin'izay. Nanomboka nakany am-pianarana.
satria nanino This mifarana le year autisme. shall be your year of all-round rest. Ty taona ty dia fitsarana amin'ny lafy rehetra ho anao. In the name of Jesus Christ. Amin'ny anaran'i Jesosy. This shall be a year of all-round rest for your family. Ty taona ty dia taona fitsarana amin'ny lafy rehetrarehetra ho amin'ny fianakavianao. A year of all-round rest in your business and Fitsarana career. amin'ny lafy rehetrarehetra amin'ny fandraranao. It shall be a year of unheard of order of testimony. Tena hoe afijonavambelona amin'ny endrika hafa mihitsy amin'ny lafim-piainanao. Lift up your two hands. Asanato ny tananao roa. Thank God for bringing you into this year. Dia misaory ianao fa noentiny tamin'ity taona ty ianao. Misaory ianao anazy aza mijery télé fotsiny a. Makasitraha ianao anazy, afonao lalina misaory ianao anazy fa noentiny tamin'ity taona ty ianao. Thank you, Jesus. Saotra In Jesosy. Jesus' precious name, we have given. Amin'ny anara sarobidin'i Jesosy ny sorantsika. Father, thank you. Raha ihay misaotra anao zahay. Take all the praise Raiso ny fiderana rehetra. and take all the glory Raiso ny voninahitra rehetra. in the name of Jesus Christ. Amin'ny anaran'i Jesosy. Breathe upon your word this morning. Asio fofonaina ny teninao. Let a mighty host emerge from every valley of dry bones. Izy vahoaka be hitsangana amin'ilay lalan'ilay taola maina maro a. And a turnaround encounter for everyone in this service. Amin'ny fionana fitsimbadiana tsirairay avy amin'ilay lalan'ity fivoriana ity. Jesus' precious name. Amin'ny anara sarobidin'i Jesosy. Give the Lord a big hand of praise. Dia afatanana And please, ny fideranan'Andriamanitra. you may be comfortably seated. Mazoto toerana. We'll be speaking to this prophetic subject, Itentsika mikasika ny lehilahy hevitra ara-paminany anty manokatra of the 40th year. le fagagan'le taona faha-efapolo. Unveiling Manokatra le fagagan'le of the 40th year. taona faha-efapolo. It's common knowledge that Israel stepped into their God Efa fahalalana mahazatra hoe promised land ny Israeliana tonga tany amin'le tany nampanantenana azy at 40. tamin'le taona faha-efapolo. And the things that are written aforetime, Le zavatra voasoratra izy amin'ny Baiboly they are for our learning. dia natao hoenarantsika. Romans Romana 15:4. Romana 12:4. For whatever things were written aforetime, Nina zavatra voasoratra for our learning, dia voasoratra ho that we fianarantsika through patience ka amin'ny lalan'ny faharetana and comfort of scriptures might have hope. sy fiononana amin'ny soratra masina no anantsika fanantenana. The church in the wilderness stepped to their promised land Le fiangonana tany amin'ny efitra dia tonga tao amin'le tany nampanantenana tamin'ny taona faha-efapolo.
This commission turns 40 this year. Ty raiky ty zao efapolo taona amin'ity taona ty a. We are stepping Dikan'izany tsika zany into a our promised land miditra amin'le tany nampanantenana ho atsika prophetically. amin'ny endrika ara-paminanina. Our years of wandering about in the wilderness. Le taonatsika le hoe mirenireny tany tany efitra tany a Finally this year. farana amin'izay amin'ity taona ity. And so we will be looking at Ka hijery zany tsika this promised land looks like. hoe ahoana ke ny endrika an'izany tany nampanantenana zany, tany fampanantenana. What does this promised land look like? Ahoana marina zany ny endrika ahoana ny endrika le tany nampanantenana ao atsika. And we read two long scriptures. Maka soratra masina roa. First, Voalohany chapter 8 Deuteronomie toko fahavalo and verse 7 andiny fafito to 20. ka hatramin'ny faharoapolo. For the Lord thy God bringeth Fa thee Jehoandriamanitra ao efa napiditra anao amin'ny tany soa manaova maina mafy, brooks of water, dia tany misy renirano of sy fountains loharano of depths that spring ary up lalina valleys eny and amin'ny hills. lohasasin'ny ny tendrombohitra. The end of dry seasons. Farana amin'izay zany tany maina eo amin'ny fiainanao. Welcome to the end of Tonga dry soa ianao seasons in your life. le fiafaran'le fahamainana eo amin'ny fiainanao tonga soa ianao. Verse 9, a land of wheat and barley, Andiny fasivy tany izay hinananao hanina amin'ny fananaram-po sady tsy hanan-java-mahory akory ianao eo ianao a. Tany misy vy vato a eat bread ao amin'ny without tendrombohitra. Tany hinananao a tantely a tsy me No matter your condition last year, amin'ny fanarapo. you are members of your household. Tsy mampaninona izay fijalianao taloha You shall fa ever tsisy olona beg for zay na bread. ianao a na olona fandray aminao ka angatakanina amin'izay manomboka amin'ity taona ity. The God of wonders will show Ny up in Andriamanitra your eo life. fagagana iseho fiainanao. You will eat bread without scarceness. Tena hoe hihinana ianao miaraka amin'ny fananarapo. So you shall not lack anything in it. Hoe mbola tsy hanan-java-mahory ianao zany hoe tsy hatsapa tsy fahampina ianao. Whose stones are iron, Tany misy visy vato a whose is eo aminy. yes, dig brass. Ary amin'ny tendrombohany no hiadianao varahina. A land of fortune, that's what it means. Dika zany hoe tany feno harena. There with treasures. Tena feno zavatsoa feno harena le tany. A land loaded with treasures. Tany a feno harena. A land of economic respite. Tany feno harena. A land where you don't scratch the bottom of your pot again. Le tany le ohatrany hoe tsy mila misahirana tsony ianao amin'ny resaka arabola. Now he went on in verse 10. Andiny fahafolo When thou art eaten and art full, efa nihinana ianao ka then voky a thou shalt bless the Lord misaotra ny thy God. Jehovaandriamanitra ao noho ny tany soa izay nomeny anao, noho ny amin'ny tany soa sy nomeny anao. Your eyes shall no more see evil. Ny masonao ny tsy hahita ratsy tsony. Welcome to your good land where Tonga soa ianao amin'le tany soa anao izay tena tsisy ratsy tsony afaka hipetraka amin'le izy. beware that thou forget not the Mitandrema fandrao adinao Jehovaandriamanitra ao a ka tsy tandremanao ny didiny, tsipitsipiny sy ny lalàny a izay andediko anao a anio. lest when thou art Fandrao rehefa nihinana ianao ka voky a and hast built ary goodly nanao trano houses tsara ka mitoetra ao and dwell therein, ary miaro ny ombinao a land of prosperity,
tena hoe feno fanambinana zany When le thy tany. herds and thy flocks multiply, Ary miamaro ny ombinao sy ny ondra manosinao mitombo ny koa volafotsinao sy volamenanao mitombo ny fanananao then thy heart be rehetra lifted up, and thou forget dia hiavinavina amin'izay fonao ka hoadinonao hoadinonao Jehoandriamanitra ao izay nitondranao nivoaka tany amin'ny tany Egipta tany amin'ny trano nandevozanao sanatriny zany through the great and terrible wilderness we are in. Wow. izay nitondranao tany amin'ny tany an'efitra lehibe sady mahatahotra izay Where misy there was no water, who brought menarana sy maika sy tady mangetana tsy misy rano izay nampivoaka rano ho anao avy any amin'ny tany vato lampavato izay nanome anao mana hoanina tany amin'ny tany an'efitra dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba hanampanetry tenanao sy zatoetranao amin'ny asa soanao any am-parany thou shalt say in thy heart, ary tenanao amponao and the might of my hand, nitanjako ny herin'ny tanako navoriako areto areny eto tandremy ianao raha manao zany mitandremo God is bringing us into a land Andriamanitra hitondra antsika amin'le tany far beyond our capacity to experience. hoe le zavatra mitranga amin'ny fiainanao mihoatra lavitra ny fahaiza manaonao Keep acknowledging him, ka mila manaiky ianao hoe izy loharano le arena hitranga aminao committed to whatever he says. mila manoka teny ianao amin'le zavatra teneninanao ary tohizanao foana le izy Thou shalt remember the Lord thy God, for he fa ho jereo anao Jehoandriamanitra ao izay izy nanome anao hery avory arena there's going to be ka misy release of tremendous misy fandefasana arena mahagaga zany any aminao heavens lanitra will be released on the earth. ny arena lanitra toa dia alefa eto tany The kind le karazan'le arena God has never known before le mbola tsy fantatra zao tontolo zao hatramin'izay in the church of Christ. anomboka amin'izay amin'ny fiangonan'i Kristy Thou shalt remember the Lord thy God, for he said, Atsirovadao Jehoandriamanitra ao fa izy nanome anao hery areo avory arena ahorana anao ny fanekena ny anaina tamin'ny razanao tamin'izao an'io zao andihy faseo ambin'ny folo fa raha manadina ny Jehoandriamanitra ao mihitsy ianao ka manaraka izay andriamanikafa sady manompo ny lasa manompo ny volanao ianao miakohaka anatreo volanao mitandrema ianao fa ozy zay horingana tokoa ianareo andihy faseo ambin'ny folo zay ka le tany zany tsy hoe tany zay tianao atao ny atao ao fa misy fifezantena ao anatin'le tany rehefa tonga amin'le tany ianao misy fifezantena fanokana-tena fanolora-tena andihy faharoapolo as the nations tahaka ny andringanana firenena samihafa izay nandringanana Jehovah leonareo no andringanana anareo satria be obedient, tsy niaino ny feon'ny Jehoandriamanitra anareo ianareo obedience, ka mila fankatoavana zany abide le mitoetra ao amin'le tany nampanantenananao mila fankatoavana to abide mba tonga anao toetra tsara anatin'le tany ary andray le fitahiana ao amin'le tany nampanantenana satria misy fandefasana arena tena mahagaga any amin'ny vatan-tenan'i Kristy fa tsy ny olona rehetra mahazo an'le izy nefa ny atahiry an'le izy remaining committed, fa ianao ny olona raha tianao nitahiry an'le izy dia mila manoka tena amin'Andriamanitra ianao devoted to God. tena hoe manolo tena ao an'Andriamanitra dia manoka tena ao amin'ny zavatra asany To assess and sustain it. mba handray sy tahira le arena To assess and sustain mba handray sy tahira le arena Listen before, but they can't. misy olona nahita arena taloha fa tsy hita tsony izy amin'izao The covenant steps they took satria le dingana ara-panekena nazona an'le arena tsy nitohizantsony najanony So we have never known a better yesterday as a commission. mila fantatra hoe tsika tsy nahafantatra zany hoe tamin'ny herintaona tsara kokoa tamin'ity raiky ity Under favor. tsika nahita arena fahitana fity avy amin'Andriamanitra I have never seen a better yesterday za mbola tsy nahita zany hoe tamin'ny mbola tsara kokoa noho andro any no fahasavan'Andriamanitra with Jesus. efapolo taona zany manompo an'Andriamanitra tamin'ity iraka ity Awesome God. mahagaga Andriamanitra 5 solid years in my walking. 45 ans dimambe efapolo taona nanarahako an'le Matthieu 6:33 Never know a better last year. za mbola tsy natsapa zany hoe tamin'ny herintaona ny tsara kokoa It's not luck. tsy resaka vitan'izany Product of individuals' commitment to what fa vokatra le fanokana tena nataon'ny olona zay voaka tany amin'ny loasa amin'izay izy lasa ny amin'ny tapiny tenibohatra Enosi Kenorande Calabar. We are not serving a magical God, tsika tsy manompo Andriamanitra mpanao magia but a covenant keeping God.
fa le piazana fanekena, piazana fanekena. Andriamanitra piazana fanekena, Andriamanitra piazana fanekena, Andriamanitra piazana fanekena. Ups and downs must end. Le in fiainana your miaka own midina life io a, this year. ho farany zany ho amin'ny fiainanao amin'ity taona ity. It must end in your family this year. Ho farany zany ho fianakavianao amin'ity taona Must ity. end in your business. Tsy maintsy ho farany zany ho fandraranao amin'ity taona ity. It must end in your health. Tsy maintsy ho farany zany ho fahasalamanao amin'ity taona ity. This year marks the end of Ty ups taona ity a, and downs in ny your fiafaran'le fiainana miaka midina ho fiainanao. It's a good land. Tany soa le izy a. You perish. Fa ne be dia be ny olona rava tao anatin'le tany soa. They will not, Fa manino? not be obedient to his Satria tsy te hakato, but not you. fa tsy ianao anie zany. The spirit of obedience Le fanahy ny fankatoavana anie afresh ho tonga ho fiainanao vaovao indray androany. This must mark the end of Ty every tsy maintsy hanome marika fiafarany ny vanim-potoanana fahamainana rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao mandrakizay. by reason of his prosperity, he said you will Noho ny build amin'le good fanambinana houses. ataon'Andriamanitra, hoy ny Baiboly hanangana trano ianao, Amen. anaova mailina mafy, Dwell there ary hipetraka amin'le trano ianao, because it will be a product of neat prosperity. satria tena vokatry ny fanambinana tena Undivided tsy prosperity. voafetra mihitsy, Prosperity voazavy. you cannot hide. le tsy afaka afenina. Prosperity you can testify of. Fanambinana afaka tonga dia fijoroana vavombelona. That's where you are going. Zay ny andehanantsika amin'izao. That's a picture of the Zay le sarisary land an'le tany fampanantenana reserved for us sy ny mitendren'Andriamanitra antsika amin'ity taona ity, as a commission. na amin'ny mahiraka io a, na amin'ny maha-isam-batan'olona. Welcome Ka tonga soa ianao, to your promised land. tonga soa ianao amin'le tany nampanantenananao. Welcome Tonga soa ianao a to your promised land. amin'le tany fampanantenana. For I will appoint a place for my people Israel. Fanendry toerana ho an'ny oloko Israely a, I will plant them ary ambolany azy ireo ao a, in a place of their own, le toerana ho azy, and they shall move no more. ary andro fahizay izy. It's your year of being planted. Ka zany hoe toerana fambolenanao ty taona ty. Neither shall the children of wickedness afflict them. Ary ny zanaky ny faratsiana izy tsy hampahory azy intsony tahaka ny taloha. Samuela faharoa 7:10. Days of affliction, Ka ny andro fampahoriana ny fiainanao a, wickedness, noho ny amin'le asan'ny zanaky ny faratsiana ho fara zany. welcome Tonga soa ianao appointed place amin'le toerana nitendrena ho anao, where you shall suffer no more disappointment. dia tsy hatsapa fahadisom-panantenana intsony ianao amin'ny toerana io. Welcome to your appointed place. Tonga soa ianao amin'le toerana nitendrena ho anao, Suffer no more disappointment. tsy hatsapa fahadisom-panantenana intsony ianao amin'ny toerana io. Welcome Tonga to soa ianao the year of appointment. amin'le le taona nitendrena ho anao, See disappointment. tsy hatsapa fahadisom-panantenana intsony ianao amin'ity taona ity. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Again, we saw Hitantsika koa God speaking to Abraham, Andriamanitra niteny tamin'ny Abrahama, get out of their father's house mila amin'ny trano rainao into a land that I will show thee, any amin'ny tany izay asehoko anao, and of there make of thee a great nation, ary ataoko firenena lehibe and anao, I will bless thee, ho tahika anao, thy name great, ary ataoko lehibe ny anaranao, thou shalt be a blessing. ary ho fitahiana ianao. And I will bless them that bless thee, and Ahita izay manisy soa anao ary manozona izay hanozona anao. a place. Toerana izay a, any amin'le toerana nitendrena, any amin'le toerana izy izy, ho amboariko ianao. Welcome
eo amin'le toerana zany namboarina izy be made. ka tonga soa zany ianao amin'le toerana le taona anamboarana anao And so Abraham departed. ka lasa Abrahama nankany amin'le toerana So we departed. ka mila miainga koa zany tsika efa niainga 7 taona lasa Into that place. tsika zao tonga eo amin'le toerana amin'izay zao hiditra ao amin'le toerana And there I will make of thee a great nation. ary ataoko firenena lehibe anao izy ary ho taika anao Make thy name. ary alehibe ny anaranao Great names will be rising in their numbers this year. anarana lehibe maromaro hitsangana ato amin'ity fiangonana ity You are one of them. Let me hear your loud. raha ianao le resana manao vamelona mafy That my son in Nairobi, Kenya. ny sanako le Nairobi Kenya 2 years ago. navita université I bought my first car at 24. roa taona taty aoriana to dia navita fiara izy Mastercard gave that Mastercard nanome anazy 1.4 vola mikasika le projet any million Kenya shillings. avy eo 1 million mahery avy eo 36 millions tonga dia lasa anarana lehibe izy Great names. anarana malaza anarana In the lehibe course of this year, noho ny amin'ity from taona ity various areas of human endeavors, amin'ny endrika ny asa rehetra ataontsika misy anarana lehibe anomboka hitsangana amin'izay amin'ity taona ity ato amin'ity fiangonana ity now will bless them that bless ho thee, tahiko izy izay mitanao and him that curses you, ary izay manozona anao koa izy avy ilao anahy I will curse them. fa za hanozona anazy And cross him that curseth thee. hozoniko izy izay manozona anao And in thee shall all the ary aminao izy ny tahina firenena rehetra ambony tany many globally rated citizens of the earth be dia be will mponina emerge from here malaza this year. maneran-tany hitsangana ato amin'ity fiangonana ity amin'ity taona ity You believe that? Let me hear your loudest. amen. raha ianao mino tsara manaova mailina mafy Now, what does that look like? We are trying to see the ina picture. ona miezaka mijery an'le sarisarytsika le tany fampanantenana In Isaiah 51 and verse 1 to 3. Isaia 41 1 2 The 3 word says, hearken unto me, all ye that love righteousness. menoa nareo zay tia fahamarinana Seek the Lord, reo zay look unto the rock whence mikatsaka ye are Jehovah born, izy dia mitady anazy from the pit whence ye are dig. Look to Abraham your father. jereva izy Abrahama rainareo Call him alone and bless them. zany antso anazy ary nitana azy Mind your personal walk with God. ka jerevo ny fiainanao manokana miaraka amin'Andriamanitra fiarahanao manokana Andriamanitra tsy mitaha gropin'olona Andriamanitra mitahantsika isambatan'olona Him alone. ny antso anazy irery aho izy Alone. ny antso anazy irery aho Victims of gang ups. be dia be ny olona vokatra n'le vondrovondrona miaraka amin'ny hafa How people followed Absalom Em- in their simplicity. manaraka le Find out where they're going. Let's nandeha ny olona makary dia za koa mba handeha where are we going? oitsika ry zalahy oitsika andao tsika handeha ary They went in their simplicity and perished. nandeha izy noho ny amin'le fatsorana dia hany ka lasa ringana noho ny amin'le fikomiana Your personal walk with God is your greatest asset in the kingdom. dianao manokana miaraka amin'Andriamanitra no arena lehibe indrindra ao fiainanao 1979, I said to our brethren, the time of brethren, let's go is on. 1979 teneniko ny olona hoe le fotoana teneniko ny olona hoe le fotoana le hoe ndao tsika ianao iaraka anao zavatra efa tapitra io fotoana io fa zao le fotoana hoe nijanao zavatra anao tsara tsy anao tsara Some are going nowhere. misy olona tena tsy mandeha naizanaiza mihitsy ny fiainana Get off their back. ka tsara ho anao miala amin'ireny olona eny Some are only here to socialize. sasany olona mivondrovondrona miaraka amin'ny hafa fotsiny They have white garment place where they go. manao akanjo fotsifotsy fotsiny ianao mandeha amin'izay alehany That they mpaminany lehibe ony who see vision for them because they are dia blind. mahita fahitana ony nefa jampa Hey, man, so you are on different trips. tsika amina dia hafa mihitsy tsika You are on different trips. ianao io amin'ny dia hafa ianao On different trips. dia hafa mihitsy ny lalanao voyage hafa Sought any aid from anyone. za tsy nila fanampiana izaniza zany hoe fanampian'olona avy any amin'ny vonimbondrina olona na fombafomba-piavana zany Like you do. nefa zany azo taridala avy amin'Andriamanitra tahaka ianao koa tahaka izany koa ianao tahaka izany koa ianao Like you do. tahaka izany koa ianao Some hold all kind of prayer things around. sasany mody mametrametraka vavaka dia mody mamaminany eo With fear. dia avy eo fiainoany tahotra le olona I called him alone. natsoky irery hoy izy Abrahama natsoky irery And as ianao zany tonga any amin'le tany nampanantenana anao tsy hoe amin'ny magropin'olona mavondron'olona fa ianao irery ny tonga any
Somebody's been living money for IVF. Somebody has done 9. misy olona tena hoe mandamy vola am'le IVM testana resaka fiterahana And God tsy said, net here am I. misy sivy izy nanao le izy fa verina tany amin'Andriamanitra am'izay izy toy izy Andriamanitra hito anampy anao For survivor le in taona every le area of life fiafara is fitototonao over this year. le fotoana fitototonao farana am'izay am'ty taona ty Are you still going to Canaan land? I'm not going again. No. ho any Kanalandy any ve ianao za tsy andeha tsony zay zany kindana mandeha tsara zany Somebody's life is just opening up right now. misy fiainan'olona efa misokatra eto Every man shall give account of ny olona himself. tsirairay avy a sany amin'ny tatitra eo anatrehan'Andriamanitra daholy tsy hoe nivondrona tsirairay avy fa ny olona tsirairay avy izy ny baiboly sany amin'ny tatitra eo anatrehan'Andriamanitra daholy Shall Romana 14:12 of him. ny olona tsirairay avy izy sany amin'ny tatitra eo anatrehan'Andriamanitra daholy Every man, ny olona tsirairay avy ny tsirairay every man ny tsirairay avy shall give account. samy amin'ny tatitra eo anatrehan'Andriamanitra daholy ny tsirairay avy Everyone shall receive his own reward. ny olona tsirairay avy kosa samy amahazo ny valipitiany arakaraka le asany Korintana 2:3-8 Behold, I come quickly. ino raha tonga faingana ary ny valipitiako eo am-pelantanako ame any tsirairay avy a araka izay asa nataony Everyone. ny tsirairay avy foana ny resahana eto Everyone. No, let me tsirairay tell you. avy This is how Aloha teneniko bad anao my tsara. case can be. I've not asked my wife. za mbola tsy nanontany amin'ny vadiko mihitsy hoe ahoana ny sorona silo ataontsika za mbola tsy nanontany amin'ny vadiko an'izay Absolute right. izy manana zo anao an'le anazy a dia za koa manana zo le anahako And I have absolute right. dia za koa manana zoa ametraka zay tiako mena to ministry. ho amin'ny asa fanompoana Amen. amen All these arguments of ka ty le resaka hoe miresaka amin'ny afy ty hoe manontany hevitry ny afy ty tsy hitondra anao makaizy io my personal walk with God to tonga understand. ataoko harena mihitsy le fiarahako manokana miaraka amin'Andriamanitra dia amin'izay akaiky kokoa amin'Andriamanitra ka mila fo ianao I once said, Abraham, get ready. One short man is out on a race with you. nisy taona Abrahama Amen. ty lehilahy fo kely ty izy izy Your personal ho anao tsara indrindra ho an'Andriamanitra greatest asset. Ministry. ny fiarahanao manokana miaraka amin'Andriamanitra ny harena lehibe indrindra ho anao There are many pastors before. misy olona zao miteny hoe ianao ne pastery ka be dia be ne pastery hafa e A lot of very active, agile brethren in those early days, growing up. be dia be tamin'ny andronay tena misy raha lafo mbola tsy pastery zay hoe raha lahy nefa mirehatra be ho an'Andriamanitra If you go out now, you witness to some of them. efa mivoaka ianao to dia mitoro filazantsara amin'ny hafa mijoro vavolombelona ao any hafa But it will be so for you. ohatr'izany koa ne ianao Abraham followed through to Abrahama tena nanaraka hatramin'ny farany 100 years. tena nanaraka hatramin'ny 100 taona 5 taona He hoe was called at 75. izy nge natsoina tany amin'ny tompo 170 ans e He's gone. tika zany hoe 100 taona izy niaraka tamin'Andriamanitra niaraka tamin'Andriamanitra izy 100 taona And now the name Abraham rings a bell in heaven and on earth. hoe tonga tany an-datra izy dia tena hoe ny lanitra sy ny tany ozy izy ny baiboly niorakoraka mihitsy rehefa tonga Abrahama A le fahasoavana sustainable walk with God. hoe tena miaraka tsara miaraka amin'Andriamanitra zay fahasoavana zay hoe miraiso zany androandry amin'ny anaran'i Jesosy I have never subjected my walk with God to anybody's input. ny fiainako tsy napetraka teo ambanin'ny zavatra ataon'ny hafa mihitsy amin'ny resaka fiarahana miaraka amin'Andriamanitra Thank you, Jesus. sodra Jesosy Now, what was Abraham's life look like ahoana ny fiainana as God Abrahama led him to that place? rehefa nitarian'Andriamanitra tany amin'le toerana izy In verse 3 of it, andihy fahatelo amin'le izy a no, so, Isaiah chapter 51. Isaia 51 we are on. For 51 the Lord shall comfort Zion fa Jehovah ampionina ny Ziona eny ampionina tahaka nataony tamin'ny Abrahama wilderness like Eden. eny ampionina And ny our rava days are like the rehetrarehetra garden of the Lord.
ka manao ny hevitra ho tahaka ny Edena ary tany foana izy tahaka sahan'ny Jehovah. Fifaliana sy firavoravona izy ny tao ambony fisaorana eo hitao ary mba amin'ny fisaorana sy feo fiderana. Zay le taona idiranao. This is what God made out of Abraham. Zany le nataon'Andriamanitra vokatra ny fiarahana miaraka amin'ny Abraham. Hoe navady nozy izy le hevitra ho lasa Edena ary ny tany foana izy lasa sahan'i Jehovah. Ary fifaliana sy firavoravona izy ny hitao mba amin'ny fisaorana sy feo fiderana. Zay koa fomba fiainanao vaovao manomboka androany. No more weeping behind closed doors for you. Tsisy raha maso mangina tsony ao fiainanao. My God is turning your mourning into dancing. Ny Andriamanitra amadika ny fisaonanao ho lasa fandihizana. As you take personal responsibility. Rehefa raisinao ny andraikitro manokana, amin'ny fiarahanao manokana miaraka amin'Andriamanitra. Raisinao andraikitro manokana miaraka amin'ny fiarahanao manokana miaraka amin'Andriamanitra. Raisinao ny andraikitro manokana miaraka amin'ny fiarahanao manokana miaraka amin'Andriamanitra. Misy tantarany olona miovy eto. Now we go to the next. Jerentsika Deuteronomy chapter 11. soratra masina manaraka Deuteronomie toko faha 11 andihy fafolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ahoana le endriky le tany fampanantenana. Fa le tany izay efa nidirana olovanareo dia tsy tahaka ny tany amin'ny tany Egypta izay nivoanareo, izay namafazanareo voan-javatrareo sy nandeha mantongotrareo rano azy tahaka ny fambolenanana. Zany hoe misy fahatsapana vaovao azonao. No more struggling for survival. Tsy fitototoana tsony amin'ny resaka fivelomana. It's not like the land of Egypt. Satria le tany amin'ny tany Egypta hoe tena mitototo be ianao, mitototo be ianao, nefa tsisy asio akory. Now verse 11. Andihy faha 11. Fa ny tany izay alehanareo olovana dia tany be tenibohatra sy lohasa dia mifoka rano any amin'ny ranonoran-danitra. Dika zany hoe tsisy famainana tsony ao fiainanao. Dia tany izay nitandreman'ny Jehovah Andriamanitra ao, ny mason'ny Jehovah Andriamanitra ao mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Manaova mainana mafy. You have entered God's care program. Dika zany hoe miditra anatin'le fikarakaràn'Andriamanitra amin'izay ianao. Manomboka amin'ny voalohany taona ka hatramin'ny fiafarany taona, karakarain'Andriamanitra ianao. From the beginning of this year even to the end. Hatramin'ny andohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany taona. Verse 12. Andihy faha 12. It shall come to pass. Ary zao ny tranga andihy faha 13. Shall hearken Raha iainy tsara ny didiko to my commandment. izay andidiko anareo anio ianareo. This day. What is it? Inona le izy? To love the Lord Ny ho tian'i Jehovah Andriamanitra reo and to serve him with sy hanompo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra. condition Zay le fepetra for making the most. mba havitan'ny tsara indrindra This prophetic promised land. amin'le tany nampanantenana ara-paminan'iny ito The Lord your God. hoe tian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao Serve him ary hanompo azy all your heart amin'ny fonao rehetra all your soul. sy ny fanahinao rehetra. Toy izany a andihy faha 14. Give you the rain Dia alatsako a amin'ny taninareo ny ranonora amin'ny fotoanany manaova mainana mafy. first rain Dia lohaorana sy ny farahorana that thou mayest gather in mba thy hanangonanao ny varinao sy ny rambolopokao sy ny dililonao. You want your rain in due season? Tianao avy ve le ranonoranao amin'ny fotoanany? Lord thy God. Ho tianao izy Jehovah Andriamanitra ao sy hanompo azy ianao amin'ny fonao rehetra And with all sy ny fanahinao rehetra. with all your heart and with all Amin'ny your fanahinao rehetra, amin'ny fonao rehetra sy And ny what fanahinao happens? rehetra. I will send grass in thy feet Toy izay ampaniriko ahitra ny sahanareo that thou ho amin'ny mayest biby eat fiomponareo and be full. dia hihinan-kanina ianao ka ho voky. That is, I will make your businesses to flourish. Dika zany ataon'Andriamanitra mamokatra be fandraranao. Plenty of grass for your cattle. Tena hoe misy ahitra ho an'ny biby fiomponao. Business of any winner is permitted to close down. Ka tsisy fandrarahan'ny mpandresy zany idy amin'ity taona ity.
Because he has brought you and I out satria of our noentintsika land sanao of ho niala tany amin'ilay tany Egypta Egypt, where we struggle to survive, le nitototsika tamin'izany and has brought us to a land where he cares for. dia hoentany From the amin'ilay beginning toerana of amin'izay the le year to the karakarainy end of the tsara year. tsika hatramin'ny voalohany taona ka hatramin'ny fahafarany taona This year, ka mandritra there ty should taona be ty iray no manontolo zany a business shut down for anyone. tsisy fandrarana midy zany no andizaniza. Now hear this. Take Eno it tsara to ty yourself, that your heart be not deceived, eo mitandremo izy mba tsy voafitaka amin'ny fonareo and ye turn aside. ka hivily a I don't have time to be in church. za tsy manam-potoana hanompo any am-piangonana tsony za be dia be fandrarako I need actually to be on my way to Malaysia. za zao mila makany Malaisie am'izao amin'ny lahatra zao a 7 hours to rest. satria mila makaina koa za mo fitora be zao Is it not God's fault? a nga mo fahatsoan'Andriamanitra le izy nga mo fahatsoan'Andriamanitra ny napitatra amin'ny fandrarako e. I don't have much business, but I have never za been tsy manana fandrarana ngeza be a on Sunday. fa za mbola tsy tratran'le hoe tsy makany amin'ny toeran-kafa amin'ny andro alahady afa-tsy aho makao am-piangonana. I find myself, I'm being worshipped. Za tonga dia tsy maintsy mijanona amin'ny toerana anankiray ahafahana mivavaka. I'm just securing my future. Za miaro ny hoaviko. Anywhere you get to where God is no longer relevant, Naiza lianao hoe ka hoe naiza lianao ka hoe tsy ilaina intsony Andriamanitra amin'izay toerana zay engane ianao mba tsy tongany mihitsy manak'izay. you never get there. Engane mba tsy tongany mihitsy ianao manak'izay. May you never get there. Engane mba tsy tongany mihitsy ianao manak'izay. Take it, Tandremo. lest it turn aside Eo mitandremo izy sao dia voafitaky nareo lasa mivily to serve other gods. anompo Andriamanitra hafa. Take it to themselves. Mitandremo nareo That your heart be not deceived. hoe mba tsy voafitaka ny fonareo ka hivily anompo Andriamanitra hafa ka iankohako anatrehany ianareo And then the Lord's wrath ary became dia against hirehatra you, aminareo fahatezeran'Andriamanitra and he shut up the heaven, and there be dia no rain, anampina ny lanitra izy a ka tsy hisy ranorana and that the land yield not a her tsy fruit, ahavokatra ny tany unless he perish quickly. dia alany ringana faingana ianareo From off the good land, tsy eo amin'ny tany soa the Lord give it izy maintsy Jehovah Andriamanitra anareo to the good land aiza misy zany hoe olona rava nefa na tany soa by being deceived. satria voafitaka By saying engracement as achievement. raha isy notrany hoe fahavitan-javatra le fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra anazy. You see, Hitanao I now have za zany a business interest. manana vola be amin'le fandrarana Only 20 nations last year, but now roapolo firenena roapolo fotsiny nalehanay tamin'ny herintaona fa za amin'ity taona ity aloha zay mba firenena enimpolo hoe amen. Deceived voafitaka amin'izay le olona like Nebuchadnezzar. ohatran'ny Nebukadnezary This great kingdom ty fanjakana lehibe ty natsanga ny tanako for the glory of my kingdom. voninahitry ny fanjakako And he was turned to an animal. tonga dia mivadika biby teo eo No one will miss his place in this good land. engany mba tsisy diso ny toerana amin'ity tany soa ty You ianao will not miss your place in this good land. tsy diso ny toeranao ianao amin'ity tany soa ty You will not miss your place ho za in tsy this good diso ny land. toeranao ianao amin'ity tany soa ty. Verse 18. Anty fahavalo ambin'ny folo Therefore noho izany a shall ye lay up these words in your ka heart latsao fonareo and in your soul, sy amin'ny fanahinareo izao teniko izao ary fehezo famantarana amin'ny tananareo izy a ka ho kofeho fampatsiarovana ho ambonin'ny andrinareo a and ye shall teach ary ampianaro ny zanakareo izany ka resao na nipetraka an-tranonareo ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifoa lies down and when thou risest up. And thou shalt write them upon azo the sorata doorposts tolam-baravarany tranonareo of thy house and upon thy gates, sy mivavahadinao that your days mba ho maro ny andronareo and the days of your children sy ny andron'ny taranakareo in the land with the Lord eo amin'ny tany izay nianany Jehovah Andriamanitra amin'ny tamin'razanareo omena azy a upon the earth. toy ny faharetan'ny lanitra ambony tany. What are you writing on the door? What are you Ina ka mba zavatra soratanao varavaran'ny tranonareo to love the Lord your God ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao and to serve him anompo azy a all your heart amin'ny and fonao ray with manontolo all your soul. sy fanahinao ray And manontolo among the results, ina vokatra ilay izy
that your days may be multiplied. Dia hoe fenoana izy ny andronao And the days of your children ary ny andron'ny as the taranakao days of heaven on the earth. tahaka ny aharitry ny lanitra eo anatrehany tany. That's the capital condition for Zay le maximizing fepetra azonany tsara indrindra, blessedness of this group. azonan'le fitahina amin'le tany soa, This awesome land. le tany That the Lord mahagaga cares for from the zay le beginning to karakarain'Andriamanitra the mihitra hatramin'ny end of the andohany taona ka hatramin'ny fiafarany taona. year. A land of brooks of waters, Tena hoe miposaka ny rano izy ny baiboly. or valleys that spring out of depths. Tena hoe mivoaka avy any amin'ny lalina, avy any amin'ny lohasa mihitsy ny harena. Everywhere water. Sao de zavatra rehetrarehetra feno rano. All you need and all I need Zavatra is ilaiko to sy ilainao the Lord dia ho tian'i Jehovah'Andriamanitra ao. your God, Jehovah'Andriamanitra ao and to serve Him, sy hanompo azy. and to serve Him Sy hanompo azy with all your heart, amin'ny fonao iray manontolo all your soul. sy ny fanahinao rehetra. And to serve Him Hanompo azy with all your heart. amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Andiny manaraka. For if we shall diligently keep Fa raha all hitandrina these tsara izao commandments of the lalàna rehetra izay andidiko anao anareo ka manaraka azy, Lord, ary ho tian'i Jehovah'Andriamanitra areo your God, to walk sy handeha in all His ways amin'ny lalany rehetra and to cleave unto Him. sy hifikitra aminy. Ino zavatra mitranga? Then will the Lord drive out all Dia roan'i Jehovah eo anoloanareo ry firenena and rehetra, shall possess great ary anareo aresy firenena maro izay lehibe sy mahery noho ianao. That begins this year. Manomboka amin'ity taona ity zany a, It begins from today. manomboka androany zany. And if you keep that commandment, every place we are on, Eny tany rehetrarehetra izay ho diavin'ny fialadii tongotrareo izy shall be yours. dia ho anareo From the wilderness hatrany amin'ny efitra and Lebanon, any Libanona, from the river Euphrates, any amin'ny on'ny even to the uttermost sea, Efrata ka hatrany amin'ny shall your ranomasina andrefana na ao amin'ny farataninareo. There shall no man be able to stand Tsy before misy you. olona ajano eo anoloanareo. For the Lord your God shall lay your feet. Fa ataon'i Jehovah'Andriamanitra reo ho azony tahotra sy ny orohoro anareo ny tany rehetra izay ho diavinareo, That he shall tread upon, araka izay nolazaina, as he has said unto araka izay nolazainy taminareo. you. Awesome. Andriamanitra mahagaga. One condition. Fepetra ray fotsiny nangatandry. Tiavy Jehovah. Awesome verse in verse 22. Zay mangely andiny faha roa amby roapolo teo hoe. Amen. Amen. If you shall diligently keep all Fa raha hitandrina tsara izay lalàna rehetra izay andidiko anareo tovy ihany le lalàna. the Lord Dia hoe ino no tian'i Jehovah'Andriamanitra reo walk in all his ways sy handeha amin'ny lalany rehetra and to cleave unto sy hifikitra aminy. Amen. Amen. And to cleave unto him. Hifikitra aminy. That's all is needed. Zay ihany le zavatra ilaina. To walk in all his ways as he gives you directions and instructions. Mandeha amin'le lalana rehetra arakaraka le toromarika fanitsiana fanamboarana To him. dia mifikitra aminy. Your creator becoming your husband. Lasa ohatry ny hoe vadinao le olona mpamorona anao, House to him. lasa vady ho anazy ianao, Of the lamb. hoe vady le ondrin'Andriamanitra. Becoming one. Mifikitra aminazy, lasa ray amin'Andriamanitra. Absolute unreserved agreement. Tena hoe mifanaiky tanteraka miaraka amin'Andriamanitra, tsisy fepetra. You start possessing nations greater Manomboka amin'ny lasa than you. manana firenena mahery noho ianao izy izy. Mandresy firenena mahery noho ianao izy ny Baiboly. Let me say this therefore. There is nothing called luck. Mila fantatra hoe tsy misy an'izany vitan'izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. It is walking in the light. Fa mandeha amin'ny fahazavana From no manavaka amin'ny olona anankiray, mpino anankiray amin'ny mpino hafa. arise shine not because thy luck has come. Hoe mitsangana fa tsy hoe tonga ny Arise vitanao, shine because your light is come. fa tsangana satria And maneno the tonga amin'ny glory fahazavanao of the Lord is your ary light. voninahitra Jehovah izy miposaka aminao. For behold, Fa endro darkness shall ny cover aizina the earth, manarina ny tany, and gross any darkness espito manarina ny firenena, but the Lord shall arise upon thee and glory fa shall be Jehovah upon thee. iseho aminao And the Gentiles
Ary jetilisa izy anatina fahazavanao ary mpanjaka anatina famirapiratana fiposanao. And then it shall begin to talk about you all Ary resaka amintsika senao amin'izay izy. these that Izy reto misidina tahaka ny rahona reto, to their windows. tahaka ny voromailalo izy. Verse 22. A little one shall become 1,000. Kely izy tonga arivo, andivo faharoa amby roapolo. Ary malemy izy tonga lasa firenena mahery. I, the Lord, will Za Jehova izy anafaingana an'izany amin'ny fotoanany. speedy fulfillment of Fanateranana faingana faminaniana. Thank you, Jesus. Sotra Jesosy. By light, not by Noho ny amin'ilay fahazavana fa tsy hoe noho ny amin'ny vitana. Noho ny amin'ny fahazavana azonao fa tsy noho ny amin'ny vitana. by light. Noho ny amin'ny fahazavana fa tsy noho ny amin'ny vitana. God will be unleashing stupendous wealth. Andriamanitra dia efa arena tena mahagaga amin'ny vatan'i Kristy. Of Rehefa andeha amin'ilay fahazavana ianao, prosperity. fahazavana fanambinana ao amin'ny soratra masina. It's not a dashment stuff. Tsy zavatra That vitavita he ho azy established his covenant. nametran'Andriamanitra fanekeny. We don't serve a Father Christmas God. Tsika tsy manompo Andriamanitra dadabe Noely fa Andriamanitra mpiazana You are fanekeny. too big to repent. You are too big to be saved. Raha vao lehibe loatra ianao tsy mahay mibebaka, dia lehibe loatra ianao tsy ho voavonjy. Ask them See what that- you say. Antanina ny olona hoe oviana anao voavonjy. Za vao anona tany am-piangonana. Tsy izy raha tsy manana azo antoka akory. Father went to church. Mother went to church. Dadanay makany am-piangonana ka mamanay koa makany am-piangonana Part zaka. of our family. Efa fombafomba fianakavianay ilay izy. You are too intelligent to give. You Ianao never miseho manam-pahaizana loatra ka tsy mety manome mihitsy. Didikan'izany ianao tsy azo fanambinana avy amin'Andriamanitra mihitsy. The prosperity of this church is one of the headaches of the devil. Fanambina ty fiangonana ty tena makarary ny lohan'ny devoly mihitsy. Marary mihitsy ny lohan'ny They are devoly. suffering migraine. Marary loha mihitsy ny devoly. Need covenant boosted prosperity. Satria tena fanambinana fototra amin'ny fanekena tanteraka mihitsy ilay izy. Madio tsara. No skeleton in any cupboard. Tsisy famitapitahana olona etseroa. We are building thousands of churches today. Nanangana fiangonana 10,000 tsika. Ohatrany hoe manangana ohatrany hoe vidy mofo kely be dia be. Was there any pressure on you for building over 11,000 churches last year? Nisy pression ve azonao tamintsika nanangana fiangonana 11,000 tamin'ny herintaona. 10,404 in Nigeria, 10,000 teto any Nigeria. around the world. Dia 1,000 maneran-tany. Ty ahafantanana ao an'Andriamanitra fiderana anazy. It's not enough to start doing it. Tsy ampy le hoe manomboka manao an'ilay izy. Doing it. Fa mila You tazominao must le fanaovana le keep izy. going in doing Ary it. mila mitombo ianao amin'le fanaovana le izy. It's the way to get there. Zay ny lalana andehanana amin'le izy. When our income in church was 18,600 in 1984, my Tamin'ny 1984 18,000 that was isa-taona. our level. Ny karamanay kely zany tamin'izany fotoana. God begins to Zay say, ny ambaratonga misy anay. covenant steps. Nefa zay nandray dingana ara-panekena daholo. Mandroso. Sasany nefa mihemotra. Sasany mandroso, sasany vao mahita dia mandingana be, mandingana be. The difference is clear. To dia hita mazava be amin'izay le mampiavaka. Take any more step backward in your life. Ianao ne tsy hanao dingana mihemotra tsony mandrakizay ao fiainanao. Somebody believe that. Let me hear your loudest. Zay mino manaova mailina mafy. Now, let me tell you this, and it's very important. Lao tenako ty ary tena zava-dehibe ty a. One that truly loves Ny olona rehetra tena tia an'Andriamanitra and serves Him with all his heart sy manompo anazy amin'ny fony ray amatola sy fanahy ray amatola is what? Matahotra ny anarany. God's presence. satria mitondra fanatrihan'Andriamanitra. You know, God Tanao Andriamanitra is love. fitiavana. He that dwells in love. Ary zay mitoetra amin'ny fitiavana dia mitoetra amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. That is what they fear. Zay le atahoran'ny They olona. fear the God. Atahoran'ny olona le Andriamanitra mitoetra ao anatinao. Amen. So when they see Him, they see Jehovah God. Rehefa hitan'ny olona zany ianao dia lasa matahotra anao izy. What an asset. Satria hitan'ny zareo le Jehovah, hita And as fahavanao. you grow in love, the Ary rehefa Bible mitombo says, amin'ny fitiavana ianao we are filled with all the fullness of God. dia feno fafenoan'Andriamanitra ianao. Feno rehefa fanatrihan'Andriamanitra lasa mampatahotra ny devoly. Amen. Amen.
I've never needed security to get on my altitude. Za tsy mila sécurité za rehefa mitory filazantsara. Za efa tena misy sécurité anjely be deabe manodidina anahako. Makany antsena tsy misy sécurité zany. Heavily surrounded. Tonga de tena misy anjely be deabe manodidina anahako. Heavily surrounded. Tena vahoakana anjely be deabe. What they fear is not your grammar. Ka le atahoran'ny olona tsy tokony izay ny teneninao. Carry. What they fear Le zavatra atahoran'ny olona inside whom you dwell. Amen. le atahora fahavalo de le zavatra hipetraranao. In their midst. Efa hitan'ny zareo le Andriamanitra ao aminao de matahotra zareo de mitsoka. There are many people Misy olona be deabe eto. that the president of Global Witch Council cannot attempt Misy olona be deabe eto ny mpamosavy tsy afaka manafika anazy, mpamosavy maneran-tany. Atria mpamosavy retady kitikitika anazy toa de ino ny fahafarany fanafiana ataony. you to go. Tsy mila tenenao le Go. tsy mila tenenao le mpamosavy fa save manandrana fotsiny izy. Never. Ya velao manandrana, velao anandrana. I won't go. Za tsy andeha izy le mpamosavy. The kind of your fear that the Zany le world karazana will start to atahotra ho tsapan'izao tontolo zao eo anatrehanao. fear of you and the dread Matahotra anao zareo. upon all nations that you come across. Matahotra anao firenena tady hanafika anao. Loudest amen. Zay mino malava mailina mafy. Let me hear your loudest amen. Zay mino malava mailina mafy. These conditions are stated out there in Deuteronomy chapter 8 verse 13. Zay fepetra zay nefa napetraka tsara Deutéronomie 8 All you need 13 sy Deutéronomie 11:22 mba ataonao tsara indrindra amin'izao vanim-potoana zao. De io hitako thing walking supernatural. fa zavatra rehetrarehetra miasa tsara fomba mahagaga eo amin'ny fiainanao. Lift up your right hand, everybody. Asandato ny tananao kavarana. Receive grace to love him Raiso more and more. fahasoavana ho tia anazy be lavitra be kokoa. Misy miresaka amin'Andriamanitra ve mivavaha ianao? Hoe Tompo resaka ny fahasoavana ho tianao be lavitra. Resaka ny fahasoavana ho tianao be lavitra Jesosy. Ataovy izay vavak'izay. Would you thank God for bringing you into this good land? Misaory ianao n'Andriamanitra fa nitondra anao tany amin'ilay tany soa izy, amin'ilay taona soa. Misaory ianao n'Andriamanitra fa nitondra anao tamin'ny tany soa izy, taona soa. Misaory ianao anazy. In Jesus' precious name, we have prayed. Amin'ny anara sarobidy Jesosy ny soratsika. That grace comes upon you right now. Zay fahasoavana zay tonga aminao amin'izao fotoana zao. As we begin to round up, it's important Amaranantsika anazy to say this. zava-dehibe ny tenenako an'ity. There were 12 spies sent Misy to spy the land from Kadesh Barnea. espion roa ambin'ny folo And nakany 10 came back le tanàna evil report. tany Kanana hijery an'le izy zany. De ny anankifolo nefa miverina miaraka amin'ny tatitra ratsy. Caleb was burning with passion for God. Fa Kaleba nefa manana firehetana ho an'Andriamanitra. He reacted. Toa de nietsika izy. Now, you know why Joshua and Caleb were not part of those who would give report? They were the youngest. Fatatrao mahatonga ny Kaleba sy Joshua tsy nanao tatitra satria zareo anisan'le tanora indrindra tamin'le The mpanao leaders were tatitra. out there. Fa le mpitarika zany mba teo. And they inflicted the congregation with fear. E toa de feno le 29, they brought the evil le report. mpitsikilo tatitra ratsy le vahoaka fiangonana Andriamanitolo. 133, they further exaggerated the report. Toa de niexagere zareo le And tatitra. the whole congregation began to weep Nanomboka natahotra daholo le fiangonana Andriamanitolo. to fight. Tena Cry and
Mitany tomanja hoe tena tomany hoe natahotra hiditra any amin'ilay tany Kanana zareo satria tatitra ratsy mely le olona folo. All of them perished in the wilderness. Toa dia maty tao tany ay daholo le olona rehetrarehetra. Tasted the good of it. Tsisy olona nakany amin'ilay tany Kanana daholo. Why? Fa They maneno were victims, satria vokatry ny tahotra victims of fear. nampijalian'ny tahotra. But my servant Caleb, Fa mpanompo he Kaleba has another spirit with him, satria izy manana fanafy and has followed me fully. ary nanaraka nafeno. Numbers 14:24. Numéri 14:24 And has followed me fully. nanaraka Him na will tanteraka I bring into the land whereof dia hoentiko any he amin'ilay went, tany izay nalefana izy a, and his seed. izy sy ny zanany a andovantany. And has followed me fully. Nanaraka nafeno, nanaraka na tanteraka, tsy ampy le hoe manaraka fotsiny fa manaraka tanteraka ianao, manaraka feno. Mila manaraka feno ianao, manaraka tanteraka. Hoe nanaraka na tanteraka Kaleba izy izy. And his seed shall Dia i Kaleba hoentika any amin'ilay tany izay nalehana. Obedience does not stop Ary with imparts on your seed. ny fankataovanao tsy hijanona aminao fotsiny fa misy fiantraikany amin'ny zanakao le izy, misy fiantraikany amin'ilay taranakao le izy. Like the obedience of Abraham. Tahaka ny fankataovan'ny Abrahama. He has fully followed me. Nanaraka na tanteraka izy Kaleba. And in thy seed Ary shall amin'ny all taranakao the izy izy. families of the earth be blessed. Tahina firenena eto amin'ity tany ity. Followed me. Nanaraka na tanteraka. Fear is a robber. Ka tena mpandroba ny tahotra. It robbed that whole congregation of their access to the promised land. Nandroba le arenan'le vahoaka an'Andriamanitra daholo le tahotra tao anatin'le olona. From 20 years upward, 20 taona miakatra toa dia tsisy tonga tany amin'ny tany Kanana. never saw the good of the land. Tsy tonga tany amin'le tany soa zareo. Fear overthrew them. Satria ny tahotra ny nandresy an zareo. And then went down to verse 30. It said, Andifa 30. doubtless ye shall not see the land. Dia tsy tonga mihitsy amin'le tany izay nananganako tanana amponenanareo ianareo afa-tsy Kaleba The son of Jephunneh zanaky Jefone and Joshua. sy Josoa son of Nun. zanaky Nona. If you go to verse 6 to 10, Raha jerenao andifa 9 ka hatramin'ny 10 dia ho hitanao fa Josoa sy Kaleba roa vita mihitsy ny akanjony cried out. dia nitabataba izy. There is nothing in them. We are well able to take the land and to possess Afaka resika io tany io, afaka azontsika io tany io. against them. But the glory of the Lord covered them. Toy izay Baiboly resaka toran'olona vato i Josoa sy Kaleba fa voninahitr'Andriamanitra niaro an'izy roa lahy. Religious people, they hate Misy karazany olona tena tezitra mihitsy ny fombafomba. Tena halan'ny olona mihitsy. Ngainao rery manompa an'Andriamanitra, ngainao rery manompa an'Andriamanitra. I suffer such a lot. Za efa tsy nahatsapa an'izay mihitsy tamin'ny fiainako manokana. Nandeha tamin'ny dian'ny finoana. They made it. Fa vita zareo le izy. 2 out of 10 made it. Roa tao anatin'ny folo na vita na omby. Ianao koa ne aomby. You will make it. Aomby ho ianao. Therefore, keep fighting the good fight of Ka noho faith, izany media le ato tsara finoana. so you can live on the blessings. Afaka iazonao an'le fitahina amin'le tanynam-panantenana. Keep putting up a fight of faith. Toy izy foana le manao an'le ady tsara finoana. Forces of discouragement. Ka toeriny ny endrikana fanakiviana rehetrarehetra sy le rahalahy tsy mijoro tsara ireny melamy ireny fa media amin'ny ady tsara finoana. Meraha miaraka amin'le olona roa ankoatran'le roa le folo manelingelina le roa mijoro tsara meraha miaraka amin'ireny olona ireny. In the name of Jesus. Resy izay fahasoava zay. Then we saw Hitantsika koa fear rob some people of their place in destiny ny tahotra ny olona tena nandroba ny anjara voatendry ny olona maro. to be in Gideon's army. Tao amin'ny Gideona zao a 32 000 nisan'ny miaramila. 32 000 And then ho arivo sy telo alina. these people are too many for me. Toy izay Andriamanitra be loatra ty 32 000 ty ka. Lest Israel vaunt themselves against me, saying, my own hand has saved me. So dia hiteny reto Israeliana reto hoe zany nampandresa Now fiainako. therefore go to Zany proclaim nampandresa le in the firenena. ears of the people. Say, whosoever is fearful
ndana tenenireo ozy izy Andriamanitra tamin'ny Gideona ndana tenenireo miaramila ireo nizaniza matahotra aminareo ndanareo to de mody makany vadinareo How many? toy izy Baiboly niala daholy 22,000. 22 000 to de nitsoka There remain 10,000. de 10 000 zany ny ambiny 22,000 fell. roa arivo sy roa alina nitsoka de ray alina nijanona 32,000. 22 000 nitsoka de 10 000 nijanona zany no mampiseho be deabe ny olona ampijaliany tahotra It's a spirit. fanahy io tahotra io inona hoe le tahotra It's a spirit. fanahy io tahotra io See how the fear of COVID-19 hitanao nga le tahotra na Covid-19 napidy firenena ray manontolo firenena mahery a there are many other diseases that are killing more people be today deabe ny olona be deabe ny aretina mamony olona mihoatra lavitra noho ny Covid-19 of COVID-19. mihoatra lavitra noho ny Covid-19 I see it as phobiademic. tena hitako hoe tena tsy mitombina le izy satria tahotra fotsiny Nothing but fear. tsisy afa-tsy tahotra One crude Nigerian Christian doctor, misy now 86 people. Miss- They are dungeon. misy kristianina dokotera anankiray to de masamy miresaka amina olona voan'ny Covid-19 anakenina Shiloh was one of the largest human gatherings. sily zao tena isa fivoriana vahoaka be lavitra be indrindra hatramin'ny andohan'ny Covid-19 Not one of our foreign delegates was tested positive. tsisy na de ray raha tamin'le olona ny vahiny tonga tao Nigeria ka hoe tratran'ny Covid-19 satria nijovon'Andriamanitra zareo narovan'Andriamanitra zareo Not one. tsisy na de ray ara 22,000 fell to fear. 22 000 tamin'le miaramila ny Gideona nitsoka 9,700 fell to indiscipline. To what? noho ny amin'le tsy fifehezantena noho ny amin'ina hoe Only 300 remain and made it. 300 132. nasorona le 10 000 de 300 koa mbola reny 300 reny ny tena nanafika ohatrina firy hoe Way and straight 300 that leads to heaven. ozy Baiboly hoe kely ozy izy varavarana hiditra ao fanjakan'Andriamanitra vitsy ny olona mahita anazy The way and why did fa the gate midanadana be ozy varavarana makany amin'ny elo ary be deabe ny olona miazakazaka any Now what? ka jereo tsara This good land is a reality. io tany soa io tena misy io How we rob many. fa be deabe ny olona noho ny amitahotra tsy mahazo ale izy I bind the spirit ka of noho fear izany and fatorako fanantahotra ary hoazoko fiainana zany where was COVID-19 when we planted 10,400? taizy Covid-19 tamintsika nanangana fiangonana 10 000 It's in his own country. any an-tranony any izy Where was COVID-19 when we planted over 800 churches across the nations of the taiza earth? Covid-19 tamintsika nanangana fiangonana 700 nanao vakansa izy When light comes, darkness vanishes. rehefa tonga fahazavana miparitaka amin'ny maizina And we are all children of light. ary tsika zanaky ny fahazavana Now, the fear of darkness ka will noho not izany torment you mitahotra anymore. amin'ny aizina tsy apahorana tsony The fear of darkness will ny not torment tahotra you ny aizina anymore. tsy apahorana tsony As we conclude, amaranantsika anazy a is the only known, faith is the only known ho finoana no vahaolana tokana andresena ny tahotra inona hoe le vahaolana is the only finoana ho finoana cure. no fanafody tokana anasitranana tahotra Why are you so fearful? maninonareo matahotra And how is it that you have no faith? efa maninonareo tsisy finoana izy Jesosy Fear is the only way, faith is the only way to displace. ho finoana ny lalana tokana And I think anasorana tahotra why the devil azay mahatonga ny devoly a churches shut down. maniry mihitsy hoe mba hidy daholo ny fiangonana ray amantolo amin'izay le vahaolana amin'ny tahotra For Tsy ho azon'ny faith olona. cometh by hearing, fa tonga ozy izy ho finoana avy amin'inona avy amin'ny fianoana ary fianoana ny tenin'Andriamanitra amen. Romanina 10:17 God said to me, this is the place. Andriamanitra nitety tamiko ty le toerana So anytime I came in here, isaka tonga teto amin'ity toerana ty a na alina io a na andeha anaty alina tamin'izany a because amin'ny I alina believe God who climbed and sank. satria za mino an'Andriamanitra le afaka manangana sy afaka mamindetika tsy andevoly ty toerana ty fa n'Andriamanitra ty toerana ty anaty ala mandeha amin'ny alina
mandeha anaty ala efa afaka fanahy fiteny mafy Amen. anaty alina amin'ny alina anaty alina All the demons say, look, this cannot be an ordinary man. dia molatra hitra mahita anazy hoe ty olo ty ohatra ny olona tsy normal Of demons cannot be an ordinary man. hoe ty aiza koa misy zany hoe olona mandeha amin'ny alina nefa anaty ala nefa tsisy tahotra Zero fear. tsisy tahotra I cast out the spirit of fear from any life. roasiko fanahy-tahotra ao fiainan'ny olona zay fiainan'ny olona rehetra zay ampahorin'ilay izy In this 40th year of this mandate, amin'ity taona fahefapolo amin'ity rakity eo place in your heart, mitahotra tsy hanana toerana tsolo amponao place in your home, tsy hanana toerana tsolo amin'ny tokantranonao place in your business. tsy hanana toerana tsolo amin'ny fandaranao In the name of Jesus. amin'ny anarana Jesosy. And then one great and righteous man, Misy olona lehibe sy marina anankiray God himself testified of by name Job, ny anarany Joba zay nijorovan'Andriamanitra fa olombelona efa tanao izy le mpanompoka Joba that feared God and zay matahotra sy a perfect man. olona marina olona tanteraka And Job fell a victim of nefa Joba vokatra nampijaliany tahotra He fell flat. He Tena lost his fortune to fear. latsaka tamin'ny tany mihitsy izy noho ny amin'iny noho ny tahotra Fortune to fear. very daholo ny arena ray mantolo noho ny amin'ny tahotra Like really fear has come, dia nijoro vavolombelona mihitsy izy le zavatra natahoraka mihitsy nitranga tamiko has come to me. le zavatra le natahoraka mihitsy nitranga tamiko 4:25. Joba 3:25 Tormented the destiny of Job. nitahotra nanimba ny anjara vatendra ny Joba Tormented here. tsisy anjara vatendra ny olona etika ho simba ny satana No one's destiny shall be tormented here. tsisy anjara vatendra ny olona etika ho simba That's why you need to keep being in fellowship. zay va tonga nety tsy maintsy anatina fiarahany vavaka foana ianao You need to remain in fellowship. mila mitazona fiarahany vavaka foana ianao manangana finonao ary ampitsoka an'le tahotra To build your faith, manangana finonao your doubt. ary manapotika an'le You fisalasalana need to be in fellowship. To keep hearing the word of faith. mila miditra anatina fiarahany vavaka foana ianao mampitombo finonao dia am'izay mba azonao fanananao Here shall be a victim of tsisy olona eto ampijaliany tahotra zany tsony You shall not be a victim of faith. ianao neto tsy ampijaliany tahotra You tsony shall not be a victim of faith. ianao tsy ampijaliany tahotra tsony If you shut down churches, raha vao idinao fiangonana faith comes. dia hoana natongava ny finoana zany If faith is not in place, then raha fear tsy will be mipetraka tsara ny finoana dia tonga dia malalaka be ny tahotra maninona tahotra malalaka be ny tahotra mahazo aina be There are many men around the world today that will never Miss- appear in church anymore. misy olona be dia be zao tsy mahasamaka any am-piangonana tsony Because Amzao. of this care of same people. noho ny amin'le tahotra paritaka Until their faith comes down to zero. raha tsy raha Becomes tena lasa zéro ny finoana zareo lasa tsisy tsony ny finoana raha vao ianao ny zéro ny finoana tena lasa ampijaliana ianao tsisy olona afaka mahomby zany tsisy finoana you e are not just running away from COVID-19, you are running away from No, no. victory in life. ianao ne tsy hoe tsy hoe mitsoka amin'ny covid-19 fotsy fa miazakazaka makany amin'ny fandresena mihitsy ianao io That's not you. ianao ne tsy ho tratra ianao ne tsy ho tratra covid-19 Well, zany my conclusion, ina tiako tenenina stay in love with God. tazoma Keep miaraka serving amin'Andriamanitra Him with all your manompo heart anazy and all amin'ny fona ray amantolo sy fananao ray your amantolo soul. See it as a lifetime project. ataovy tena hoe projet tetika asa mihitsy Lifetime project. afiainanao manokana le asan'Andriamanitra The blessedness of this. dia ho hitanao fitahiana ho azonao tsara indrindra amin'le fitahiana zay amin'ity tany soa zay nampanantenan'Andriamanitra ao anao ty Love the Lord your God. fepetra lehibe tiavo Jehovah-Andriamanitra ao zay ihany Matthew 22, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. eo fonao ray amantolo amiainao ray amantolo amin'ny sainao ray amantolo With all your heart, Matthieu with all your 22 soul. Those two conditions. tsotra kely le izy fonao ray amantolo fanana ray amantolo Do that with all your heart. ataovy amin'ny fonao ray amantolo le izy ataovy amin'ny ainao ray amantolo le izy ataovy amin'ny tanjakao ray amantolo le izy ataovy amin'ny sainao ray amantolo Maximize the dia ho azonao tsara indrindra amin'le fitahiana amin'le tany tsara zay nampanantenan'Andriamanitra anao sora Jesosy sora Jesosy Thank you, Jesus. sora Jesosy Thank you, Jesus. sora Jesosy I call the fear of COVID-19 dead globally. atsoko hoe maty amin'izay le na nitahotra ny covid-19 Every force behind the scene
Niery ambadiky n'io Covid-19 io. the fear of COVID-19, Manaparitaka an'le tahotra etseroa. clear them dislodged. Dia potiky zany. I can tell you as a prophet, there Tenay is koa nothing in it. amampaminana anao, mpaminana anahy, tsisy There ninona ao is ambadiky any. nothing in it. Tsisy ninona mahery ao ambadiky ny Covid-19 It has io. been proved over and again in Ary this efa mipirofona iny be dia be zany tato amin'ity fiangonana ity. nothing in it. Tsisy ninona mahery zany ao anatin'io Anyone that Covid-19 has io. been deceived Ka ny olona voafitaka rehetrarehetra, as a victim of COVID-19, hoe tratran'ilay Covid-19, the fear of it. ok anao ho afaka mitahotra an'io. Be free from the fear of it. Ok anao ho afaka amin'ilay tahotra an'io. And living throughout the year 2021 Miaina amin'ity without raika amby any roapolo scratch on your head. roa arivo ty anao tsy misy voakasika an'ilay Covid-19 na kely ary. This year shall be the most healthy year in your life and family. Ty taona ty ilay taona tena fahasalamana be indrindra amin'ny fianakavianao hatramin'izay. In the precious name of Jesus. Amin'ny anara sarobidin'i Jesosy. Give the Lord a big hand of praise. Dia ahafantanana fiderana an'Andriamanitra. Well, let's start the new year with this before the prophetic blessings. Aloha atombontsika ilay taona, alohana tonga ilay tsodrano You ara-paminanena. know that you are not saved. Raha fantatrao hoe tsy voavonjy I'm ianao. not sure whether you are or not. Raha tsy manana antoka ianao efa voavonjy ianao, raha tsy manana antoka ianao dika zany mbola tsy voavonjy ianao. You don't know where you are saved. Tsy fantatrao hoe oviana ianao voavonjy. Zany koa mbola risika be zany a. It could also mean that you are not saved. Midika koa zany hoe tsy voavonjy ianao zany. Never late to be right. Ka tsy mbola tara loatra zao mba ho marina ianao. Across our Naiza naiza misy anao maneran-tany a. you want to surrender your life to Jesus. Te hanolotra fiainanao Jesosy Kristy ianao. Pray with you. Zay hivavaka You anao want a. to be sure of your salvation. I'd Tianao like hoe to pray hanana with antoka ianao mikasika ny famonjenanao. you. You want to become a new Te hivavaka creature. anao. Tianao hoe lasa olona vaovao ianao te hivavaka anao. Wherever you are, please stand to your feet right now. Naiza naiza misy anao. You like me to pray Tsangana with ianao. you to surrender your life to Christ, stand to your feet. Naiza naiza misy anao. Tsangana ianao. You are starting the new year the best way. Manomboka ty taona ty ianao. And remain Amin'ny standing, fomba tsara please. indrindra. Remain standing, please. Mitsangana. Everyone that wants to surrender his or her life to Ho Christ, azy please olona te stand. hanolotra fiainana You Kristy want a. to be born again today, Mitsangana you want ianao. your sins forgiven you, please stand. Mitsangana ianao a. You want to become a child of God and live the overcomer's life, please Tianao hoe stand. zanak'Andriamanitra na fiaina fifandresena. And remain Mitsangana standing, ianao. please. Mitsangana ianao. Also, you want to rededicate your life to Christ, Ohatra te hanolotra vaovao indray fiainanao an Jesosy Kristy ianao satria ianao niainana miaka midina niaraka amin'ny Jesosy taloha. you want to have God only as your only source of expectation. Dia tianao izay hanana loharano tokana na fiandrandrany ianao. Mijanona manokana In the faith with strength. amin'ny finoana miaraka amin'ny tanjaka. Everyone that wants to dedicate his or her life to Ka Christ, te please stand hanolotra to your fiainana feet. Kristy mitsangana ianao. Mitsangana mitsangana. You want to dedicate your life to Christ, Te please hanolotra stand to your fiainana feet. Kristy ianao mitsangana ianao. A double-minded person is unstable in all his ways. Ny olona misalasala ozy baiboly a. Think he shall receive anything Aza from mieritreritra ny God. azo inina avy amin'ny Jehovah. How long shall ye hold between two opinions? If God be God, serve him. If it be bad, then follow him. You want to rededicate your life to Jesus and start. Raha tena ka tena verinako tena ho an'i Jesosy ianao a. Walk with God. Te handeha fandeha tsara miaraka amin'Andriamanitra tsy mivaova mitsangana antsika atao trano mitsangana ianao a. Raha verina nolotra ny fiainanao ho an'i Jesosy ianao a. Dia makanesa eny aloha eny. Everybody standing for this cause. The first and the second, please make your way to the front quickly. Nizaniza zany avonina dia makanesa eny aloha a. All the locations. Ho antsika rehetra ato a na eto Antananarivo manerana Madagasikara nizaniza manaraka an'izao fandaharana izao mitsangana amin'ny tongotra anankiroa a. With their own Dia mandrosoa eny aloha eny. devices, wherever you are, you want to be saved. Also stand Nizaniza ianao a manaraka amin'ny telefonina anao ihany koa raha teo voavonjy ianao dia mitsangana ianao a. Mitsangana amin'ny tongotra a. Tsika atao trano a raha te hanolotra amin'ny fiainanao an'i Kristy ianao dia mitsangana ianao dia mandehana ianao eny aloha. all over the world, wherever you are gathered this morning. Tsika maneran-tany naiza naiza misy atsika. You are surrendering your life to Christ or dedicating your life to Christ. Raha manolo tena ho an'i Kristy ianao na miverina manolo tena ho anazy a dia mandehana ianao eny aloha eny. Na namaka eny aloha a dia mandehana faingana. Go there swiftly. Mandehana faingana. What a great way to start the new year. Tena ty amin'ny fomba tsara indrindra nanamboana an'ity taona ity. Ty ny zavatra tsara indrindra nanamboana an'ity taona ity. Would the choir please sing, 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 sing. I found a new way of living. Eta fomba fiainana vaovao a.
Spirit. I'm abiding. I find a new way of living. I've got a new life divine. Oh, I'm abiding. Yes, say abiding in the vine. Abiding. Love, joy, health, peace. He has made them mine. Oh, yes. I'm abiding. Say abiding in the vine. Abiding in the vine. Love, joy, health, peace. He has made them mine. He has made them mine. Oh, yes, I'm abiding in the vine. Hallelujah. Give the Lord a big hand of praise, everybody. Tiavatana mafana Andriamanitra rehetra. Please bow your heads for prayers all over the world right Tsika maneran-tany izany iza zao a aondreo ny lohantsika ho an'izay manolo tena. Dia asandrato ny tananao havanana any an-danitra. and pray this simple prayer of faith with me from the depth of your heart. Dia avereny ty vavaka ty mba amin'ny lalon'ny fonao tsika manerana Madagasikara. Avereny Tompo Jesosy io. I surrender my life to you today. Atolotro anao fiainako androany. Forgive me all my sins. Mamela ny eloko. Wash me with your blood. Sasao amin'ny ranao a. I believe you died for me. Mino aho fa matoa ianao. On the third day you rose again. Ary amin'ny andro fahatelo nitsangany mandeha indray. That I may be justified. Mba ho amarinina Right now, zao I accept you ekeko ianao as my Lord ho tompoko and my Savior. sy mpamonjy ahy. And I believe Ary mino aho my sins are now forgiven me. efa voavela ny eloko. Thank you, Jesus, Soda Jesosy a for saving my soul. ny amin'ny amonjenao ny fanahiko. Thank you, Jesus, Soda Jesosy for restoring me back to the faith. fa hoentinao miverina amin'ny finoana ahy. I shall never walk away anymore. Ary tsy handeha hiverina intsony aho. I abide with you for life Fa hitoetra miaraka aminao mandrakizay by your help. amin'ny alalan'ny fanampianao. Thank you, Jesus. Soda Jesosy a. Amen. Amen. Keep your hands up as I pray. Father, I pray over this precious soul Raha io mivavaka amin'reto fanahy reto a all around the world at this time. maneran-tany amin'izao fotoana izao. I decree Titiko divine covering over your life fandrako fanamagaga amin'ny fiainanareo against all manipulative forces of hell. amin'ireo karazana herin'ny elo rehetra. You shall not draw back. Tsy verina intsony ianareo. Grace to run this race to the end is imparted upon your life. Fahasoavana anao nytezakazaka ty hatramin'ny farany dia mena amin'ny fiainanareo zany. This life is imparted upon your life. Fahasoavana fiainana mendrika menanareo zany. No more have dominion over you. Tsy hanapaka aminareo tsonitsony ny ota. I cover each and every one of you with the blood of Jesus. Raha kafako amin'ny rano Jesosy a ianareo. Amen. Covered against all satanic assault. Ary voaro amin'ireo fanafiana satanika rehetra. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'ny sarobidin'i Jesosy. Misaotra raha a. Take all the praise Raisy ny fiderana rehetra in Jesus' name. amin'ny anaran'i Jesosy. Congratulations. Arapaina, Congratulations. arapaina, Congratulations. arapaina. Please submit your forms to those church officials around with you, and you can now get back to your seat. Meo le olona manatrika anao zany a le forme fianonao a dia afaka miverana any amin'ny toerana eo. Give the Lord a big hand of Ty afa tanantsika fiangonana. Shall we all rise to our feet? Leo tsika hitsanga amin'ny tongotsika. Thank you, Father. Misaotra raha a. Thank you, Jesus. Misaotra Jesosy. Hebrews chapter 6 Hébreux 6, and verse 12. Hébreux 6, 12. And be ye not slothful, the followers of their bosom faith and patience, Okatra tsiketraka ianareo a fanaka an'ireo a mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana obtain. na nahazo amin'ny teny fikasana. Don't follow those who explain. Follow those who obtain. Aza manaraka ireo be fanazavana fa mamoky ianao anaraka an'ireo izay efa nandray. Don't follow those who analyze. Aza manaraka an'ireo a mijery tsara fa ireo izay efa nandray arahana. Follow those who criticize. Aza manaraka an'ireo izay manao kritika Follow those who obtain. fa ireo izay efa nandray arahana. It is foolishness to follow someone Fadalana hoe manaraka olona ray ianao saying, nefa tsy mahita ny zavatra hitany. this church Ty fiangonana ty is a global proof dia proof maneran-tany that loving the Lord with all your fa fitiavana Andriamanitra amin'ny fonao rehetra and serving with all your heart and all your soul. sy mifanompoana amin'ny fanahy sy ny aina dia misy valiny. And that's before we enter the promised land prophetically. Alohan'ny hidirantsika tamin'ny teny fampanantenana zany ara-paramaniny jery tsara ny zavatra niseho zao. Now, look at your life and see what things Jery God tsara has ny fiainanao a dina ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'izany. Dia izao indrindra tamin'ilay lafiny tsara, You have entered lafiny the new vaovao,
niditra tamin'le lafiny vaovao amin'ny fiainanao ianao entitled to new speed dia tonga anao andeha amin'ny fahavanganana vaovao and greater order of results. ary vokatra lehibe no hitanao Greater order of results vokatra lehibe no hitanao in the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. It is foolishness to follow those who explain, Fadalana manaraka an'ireo zay manazava those who obtain. no an manaraka an'ireo zay efa nandray. I was growing up, I started looking for those who obtain. Za zao nanomboka rehefa nanomboka nitombo dia ireo olona efa nandray ny tadiaviko dia nilahatra niaraka taminy a. Great names with great grace Olona manana anarana lehibe niaraka amin'ny fahasoavana lehibe by following those who obtain. dia narahako ireo le efa nandray, narahako ireo le efa nandray, narahako ireo olona ireo, narahako ireo olona ireo, narahako ireo le efa nandray. Grace to follow Fahasoavana anaraka the steps of this church. dingan'ity fiangonana ity. In case you doubt my own. Raha ohatra ka isalasalanao ny anahako Grace manokana. to follow the steps of this church. Fahasoavana anaraka ny dian'ity fiangonana ity Us under the reign of heaven. zay raha tonga antsika eo amin'ny tontolo ny lalitra To the end of every year. amin'ny fiandomboan'ny taona marapaka ny fiafarany taona ray izany zao amin'ny anaran'i Jesosy. Grace that keeps you going from strength to strength. Fahasoavana mahatonga nandroso amin'ny hery makany amin'ny hery ray izany zao amin'ny anaran'i Jesosy. Can I advise like I did last night and now? Allo teneniko aminareo ty Broadcasting worldwide. satria ty a fivoriana maneran-tany. No online worship Tsisy fivoriana mivantany zany never be a substitute for fellowship. dia tsy mahasolo fiaraha-mivavaka tena izy. Oka ianao tsofotahana The devil is a master deceiver. ny tevoly dia tena ray mimpamitaka. The fellowship of the saints is a mystery. Zava-miafina nge fiaraha-mivavaka ny olo-masina e. Where we go from strength to strength. Satria eo nitombotsika amin'ny hery makany amin'ny hery By that strange fellowship with God the Father, the Son, amin'ilay fiarahana miaraka amin'ny Andriamanitra ray zanaka and the truth of judgment made perfect. mba ho tanterahana ny olo-masina And the spiritual sprinkling of blood that takes place. ary ny raha ozy zay mitoetra mandrakizay. They are all exclusive preserves of Voatahiry ianao a voatahiry ianao zany rehefa miaraka amin'ny fiaraha-mivavaka. Let us go from strength to strength. Ary zay moa tonga antsika mandroso amin'ny hery makany amin'ny hery. Was strengthening Jesus. Anisany zay lalakara izay namery an'i Jesosy Venerable angels. dia lasa nitarika anjeno Shoulders with their shoulders. dia malasa mifandray amin'ireo ianao dia lasa mandroso makany amin'ny hery ianao. Gone out of me. Jesosy ny tena misy hery mivoaka tamiko Without fellowship, ka rehefa tonga amin'ny fiaraha-mivavaka ianao zany dia mitombo hery ianao dia mitombo hery mitombo hery ianao mitombo hery ianao. that's why the devil Zay mahatonga ny devoly said about the gathering of the saints. ny tsy tia ny fivorian'ny olo-masina. I'm not a socialite, Za tsy olona amin'ny fiarahamonina hoe elita agent of the Most High God. fa za kosa iraka an'Andriamanitra tsy to nalefa mpamina ny firenena. The target of this phobia is the church. Ny tanjony io aretiny inge dia ny fiangonana e. And wait, because the church is sending forth Satria mandeha ny fiangonana mandeha maneho ny tanjany to avaoziony mba hanapaka in the midst of the enemy. eo anivon'ny fahavalony. Is afraid. Matahotra izy fa aloha teneniko aminao ty That's what the devil does. ninona ataony devoly Church of Christ will rule. ny fiangonana Kristy dia hanapaka alohan'ny iverenan'i Jesosy. Jesus is Jesosy coming for dia ho avy ruling and reigning ahita fiangonana manapaka sy manjaka and all the kingdoms ary fanjakana rehetra eto shall an-tany be given to the saints of the Most High. dia omena ny olo-masin'Andriamanitra. Chapter 7 and verse 27. Daniela 7:27 To the saints dia omena an'ireo olo-masina dia tsy to ka azy andara-paminaniana zany le izy hoe tsisy a organisation na raha fenjavatra ka hoe all the kingdoms under heaven fa omena ny olona ozy izy a zay olo-masina zany. to the sons of the Most Ny fanjakana dia omena ny the olo-masin'Andriamanitra, saints of the Most High God, ny olo-masin'Andriamanitra whose kingdom fanjakana izy an everlasting kingdom. zay fanjakana maritra mandrakizay ary ny fanapahana dia hanompo a sy anaiky azy. My right hand, so I made the enemies I pushed to. For the Petraka izy eto tanakavana mandra-panaovako favalinao a ho fitoera tongotra ao the church. Rule fiangonana leziona the midst of the enemy. oka ianao hanapaka anivon'ny fahavalinao. That's where we are going. Zay ny toerana le atsika So every devil, ka ny devoly rehetra oka izy angina. no devil in hell can stop divine agenda from coming. Tsisy devoly zany a kasakana ny azy andara-pamin'ny antsotateraka.
This morning I release ty marainty alefako a the churches of Christ in many nations that are still shut down. ny fiangonan'i Kristy izay rehetra mbola midy mba hisokatra. I decree strength to be Titiko. transmitted to the leaders of those churches. Tanjaka omena andreo mpitarika andreo fiangonan'ireo. I decree divine authority Titiko fahefana avy any an-danitra upon those leaders. andreo mpitarika ireo In the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. So shall it be. Zay tokony ho tanteraka. I'd like you to picture your promised land Tiako ty hitanao atsara mihitsy le tanana mpanantenananao. and lift up your two hands. Dia zarato ny tananao roa. Begin to appropriate the blessedness of Dia that manomboka promised koa raiso le fitahino io tany fanampanantenananao io eo amin'ny fiainanao. land. That now. Ataovy zany zao. Do that now. Ataovy zany zao. You have seen it. Hitanao le izy. The land before them shall be like the Garden of Eden, and behind them a desolate wilderness. Tahaka ny tany hidenao izy ny tany eo anoloan'ny zareo. And escape them. Ary tsisy tafatsoka aminy ary ny aorianao izy dia tahaka ny tany ay. Welcome to your Garden of Eden. Tonga soa ianao amin'ity sahedenanao ty. Welcome to your Garden. Sahedenanao e. Welcome to your Garden of Eden. Tonga soa ianao amin'ny sahedenanao. Welcome to your land that's flowing with milk and honey. Tonga soa ianao amin'ilay tamin'ny fiain'ny ronono sy tantely. Welcome to the year that is flowing with milk and honey. Tonga soa ianao amin'ity taona izay tonga anao anidina miaraka amin'ny ronono sy Welcome to tantely. the year of brooks of water. Tonga soa ianao amin'ity amin'ilay taona fibobohana rano. Brings up out of valleys and depths. Zay mivoaka tamin'ny vato. Welcome to the year where you will eat bread without scarceness. Tonga soa ianao amin'ity taona ihinananao maro be ty ary tsy hanana zavatra tsy ampy ianao amin'ny fiainanao. Welcome to your year of flourishing businesses and career. Tonga soa ianao amin'ity taona ny fandraranao manomboka amin'olona. Welcome to your year of glory and honor. Tonga soa ianao amin'ity taona ny aja sy voninahitra anao ty. Welcome to your year of glory and honor. Tonga soa ianao amin'ity taonana aja sy voninahitra ho anao ty. Suffer shame and reproach and lies. Tsy hijaly elatra sy fahafambaraka intsony ianao amin'ny fiainanao. In Jesus' precious name we have prayed. Amin'ny anaran'ny sarobidin'i Jesosy ny vavahantsika. The year 2021 Ty taona 2024 ty is hereby declared dia ambara your turn around era. fa vanim-potoana ny fitsimbatiana ho anao. Everything starts turning around for your good. Ny zavatra rehetra dia nomboka hitsimbatika tsara anao manomboka izao. Therefore, in the name of God the Father, the Son, and the Holy Noho Ghost, izany amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. turn around era Va- 2021. is hereby declared. Vanim-potoana fitsimbatiana 2024 dia eto androany. Turn around era 2021. Vanim-potoana fitsimbatiana 2024 Declare. dia ambara. Lift up your two hands Azandrato tanantsika roa ny an-danitra ara and begin to dia manomboa ianao. operate the reality of this prophetic word. Raiso an'ilay zava-misy any teny ara-paminan'iny eo amin'ny fiainanao. Your turnaround era begins today. Manomboka androany vanim-potoana fitsimbatiana anao e. Your turnaround era begins today. Manomboka androany vanim-potoana fitsimbatiana anao.
turnaround liftings, Fitsimbatihana, promotions, fisondrotana amin'ny fitsimbatihana, enlargement. fitsimbatihana amin'ny fitarana, manomboka izany zao. In Jesus' precious name, Amin'ny anarany sarobidin'i Jesosy ny vavahantsika. and may congratulate your neighbor as you welcome him or her. Ara-pao ny olo akaikinao tonga soa ianao amin'ity havanimpotoana fitsimbatihana araiky amby roapolo sy roa arivo ity. Tonga soa ianao amin'ity havanimpotoana fitsimbatihana araiky amby roapolo sy roa arivo ity. Ara-pao ny olo akaikinao tonga soa ianao amin'ity vanim-potoana fitsimbatihana ity araiky amby roapolo sy roa arivo ity. Precious name. Amen. Amin'ny anarany sarobidin'i Jesosy. Ty hafatanana ho an'i Jesosy Please be seated. dia mazoto toerana azafady. Now you declare these words after me. Sao avereny ty teny ty Amen. Amen. The year 2021 Ty taona araiky amby roapolo sy roa arivo ity shall be our year of supernatural turnarounds, dia taona fitsimbatihana mahagaga ho antsika both as a church, amin'ny mahafiangonana sy amin'ny mahaisam-batan'olona. both as a church and as Amin'ny individuals. mahafiangonana sy amin'ny mahaisam-batan'olona. 2. Faharoa, 2021 ty taona araiky amby roapolo sy roa arivo ity shall be a year of grace and glory dia taona ny fahasoavana sy ny voninahitra. Avereno zany for every member of this church. ho amin'ny mpiamana rehetra eto amin'ity fiangonana ity. Watch, you shall not suffer shame and reproach Tsy anymore. hijaly rehetra sy fafambaraka intsony ianao e. 3. Fahatelo, The year 2021 ty taona araiky amby roapolo sy roa arivo ity shall be a year of visions and revelations dia taona ny fahitana sy ny fanambarana from the world, avy amin'ny teny both for us as a church amin'ny mahafiangonana and as individuals. sy amin'ny mahaisam-batan'olona. 4. Faefatra, The next. manaraka. The year 2021 Ty taona araiky amby roapolo sy roa arivo ity shall be a year of breaking forth on all sides, dia fotoana fiposana amin'ny lafiny rehetra both as a church amin'ny mahafiangonana and as individuals. sy amin'ny mahaisam-batan'olona. 5. 2021 Fa shall dimy, be our ty taona araiky amby roapolo sy roa arivo ity dia taona Isaac order of supernatural turnaround, dia fotoana fitsimbatihana tahaka ny ravitra Isaka both as a church amin'ny mahafiangonana and as individuals. sy amin'ny mahaisam-batan'olona. 2021 shall be Dia taona araiky amby roapolo sy raiky amby roapolo sy roa arivo ity dia taona ho antsika taona hiavaka ho antsika both as a church amin'ny mahafiangonana and as individuals. sy amin'ny mahaisam-batan'olona. 7. Fafito, 2021 shall be a ty year taona araiky amby roapolo sy roa arivo ity dia of taona amazing surprises dia feno surprise mahagaga for us, ho antsika both as a church amin'ny mahafiangonana and as individuals. sy amin'ny mahaisam-batan'olona. It shall be your dream 1 year. Tia le taona zay le nofinofisinao hatramin'izay. When the Lord turned again the captivity of Zion, Rehefa nafitsimbatik'Andriamanitra fa babony Ziona dia tahaka ny nanofitsika. the year 2021 Ty taona araiky amby roapolo sy roa arivo ity shall be a year of outbreak of revelations dia taona feno fanambarana from our altars avy eto amin'ny altara in the life of every winner. eo amin'ny fiainan'ny mpandresy rehetra. You will not attend any service without some new thing opening up to you. Ianao tsy anatika fivirizana ka tsy zavatra vaovao aseho anao. Number 9. Fasivy, The year 2021 shall mark the end of shame and reproach in our lives, taona araiky amby roapolo sy arivo dia namarika ny fahafaran'ny enatra sy fafambaraka eo amin'ny fiainantsika both as a church amin'ny mahafiangonana and as individuals. sy amin'ny mahaisam-batan'olona. Let me read that scripture. Alovako kely tenin'Andriamanitra. Isaiah chapter 3 verse 17. Zevania 3:17. Lord thy God in the midst of thee, Tsy Andriamanitra ao izy izy dia mahery he will save. amonjy izy. He will joy over you with singing. Iravoravo miaraka amin'ny fifaliana izy. He will rest in his love. He will joy over thee. Hitotrany miaraka amin'ny fitiavana izy dia iravoravo aminao miaraka amin'ny hery izy. Andifa 5:10. Behold, at that time, Indro amin'izany fotoana zany I will undo all that afflict thee. dia ho asiko azy zay manisy anareo izy izy. No, you are not permitted to be afflicted
Ianao tsy mena lalana ianao a. place. Wampahorina ny toerana misy anao. You are not permitted to Tsy mena lalana ianao. your promised land. Apahorina any amin'ny tany fampanantenana anao. As you get to your promised land, Rehefa tonga any amin'ny tany fampanantenana ianao, I will undo all that afflict thee. dia ho asiko izy azy eo mampapahory anareo. And gather her that was given out Ho vonjiko izy ny mandringa, ho foriko izay naroana. Eno ataoko fiderana ho anarana to shame. amin'izay nitondra henatra amin'ny tany rehetra izy. 120. And at that time, Amin'izany andro zany nitondrako anareo. time that I gather you, Eny amin'izany fotoana zany a, you a name and a praise among all people of the earth. fataoko anarana sy fiderana amin'ny firenena rehetra amin'ny tany anareo. Your captivity Rehefa before your eyes podiko izy fampabonareo masonareo. in this turn around year, Amin'ity taona fitsimbadiany ity, only grace and glory, fahasoavana sy voninahitra erery ihany. no more shame and reproach. Tsisy henatra sy fambaraka intsony. All through the year 2021, Mandritra ny taona 2024. no money, as no one shall be buried in your household. Tsisy ho faty intsony ary tsisy ho alevina intsony amin'ny tokantranonao. Tsisy fahaverezana intsony. 2021 shall be Taona 2024 laughter all the way through. dia taona atonganao imeme mandritra ny taona ray manontolo. For you and your household, Ho anao sy ny a year of laughter all tokantranonao the way through. dia taona imezanao ty taona 2024 ity. 2021 shall be Taona 2024 dia taona 100 for every faithful steward in dia this church. taona fitsarana amin'ny lafiny rehetra ho amin'ny mpanompo matoky rehetra. Year 2021 shall Taona be 2024 the 40th year of this Monday. dia taona fahefapolon'ity raky ity. Promised land. Dia hoentan'Andriamanitra ny tanànam-panatenantsika any amin'ny tany a feno tondra rorono sy tantely amin'ny mahafiangonana sy amin'ny maisam-batan'olona. This 40th year shall Ty be taona fahefapolo ity where the wilderness journey of every winner shall finally come to an end. dia ho tapitra ny tany may rehetra eo amin'ny fiainan'ny mpandresy rehetra. This 40th year onward, Amin'ity taona efapolo we ity shall not suffer any more dry season in our dia lives. tsy atsapa vanim-potoana may anantsontsika eo amin'ny fiainantsika. From this 40th year onward, Amin'ity taona fahefapolo ity begin to subdue nations under our feet. dia ampaneken'Andriamanitra ny firenena any ambany tongotsika amin'ny mahafiangonana sy amin'ny maisam-batan'olona. 17. 17. 40th year Amin'ity onward, taona fahefapolo ity a, wherever the soles of our feet shall tread upon, na zany izy hitsahany faladian'ny tongotsika dia homenantsika zany both as a church, amin'ny mahafiangonana sy amin'ny maisam-batan'olona. beginning from this 40th year, Manomboka amin'ity taona fahefapolo ity, a good old age, taona tsara sy feno izay nifandray amin'ny mpandresy rehetra. a good old age shall become Ho tratranitra identity of tsara your household. ary izay no rafitra ny eo amin'ny tokantranonao ihany koa. Beginning from this 40th year, Manomboka amin'ity taona fahefapolo ity know that we are called by the name of the Lord. dia ho fantatra indrindra fa tsona amin'ny anaran'Andriamanitra Be tsika afraid of us, ary atahorantsika ny rehetra both as a church. amin'ny mahafiangonana sy amin'ny maisam-batan'olona. This 40th year shall Amin'ity be taona fahefapolo ity our season of supernatural prosperity dia vanim-potoana ny fanambinana mahagaga ho antsika ity in all areas, amin'ny lafiny rehetra both as a church. amin'ny mahafiangonana sy amin'ny maisam-batan'olona. From this 40th year onward, Manomboka amin'ity taona fahefapolo ity manomboka mandroso mangany through His word, dia Andriamanitra ny eo antsika by opening new chapters to our lives. hanokatra toko vaovao eo amin'ny fiainantsika. This 40th year shall be Amin'ity taona a year fahefapolo of ity establishment for this church worldwide. dia taona fampitoerana tsara ao amin'ity fiangonana ity manera-taona. A year Ity taona 2024 ity of for everyone called barren. dia fotoana taona hamokatra ho andrehetra izay antsoina hoe momba. The year 2021 Mandritra n'ity taona 2024 ity tsika rehetra shall be hearing congratulations dia to eno a you ary fiarabana irery ihany in all areas of life. amin'ny lafi-piainantsika rehetra. In all areas of our life. Amin'ny lafi-piainantsika rehetra. That is from today. Izany hoe manomboka androany You won't hear sorry oh from tsy hahentsona ny hoe azafady naiza naiza. everything in your life will be Zavatra spreading rehetra congratulations. mombanao rehetra dia ho arapaina avokoa. On every side, congratulations. Amin'ny lafiny rehetra ianao dia arapaina. Finally, Ary farany 2021 taona 2024 year of open fulfillment of prophecy. dia taona fisokafan'ny fataterahany faminaniana. Everybody will know you are a partaker of the 48th year wonder. Ny olona rehetra dia alala fa handray anjara ianao amin'ity taona fahefapolo feno fahagagana ity. 48th year wonder. Ian'ny olona rehetra dia afantatra fa ianao mpandray anjara amin'ity taona fahefapolo feno fahagagana ity With milk and honey, satria ho feno tondra-drodrono sy tantely ianao. you shall not eat bread with scarceness. Tsy hihinana mofo miaraka amin'ny alahelo ianao. Not lack any good thing in it. Tsy ho dia zavatra tsara ianao amin'ny fiainanao. It shall be your year of testimony. Taona vavolombelona anao ty taona ity. Outstanding testimony. Vavolombelona misongadina. Never heard of order of testimony. Mbola tsy hain'ny hafa mihitsy.
In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Stand to your feet. Tsangana ary amin'ny tongotra ianao a. Give the Lord the biggest clap of. Dia afatanana mafy indrindra ho an'Andriamanitra. Lift up your two hands to heaven. Asa natao any an-danitra ny tananao anankiroa. Did she that believe it? Sambatra izay nino fa ho tanterahana aminy a ny zavatra nolazaina aminy avy amin'Andriamanitra. Teny avy amin'Andriamanitra ireny teny ireny. Ary sambatra ireo izay mino fa ho tanterahana ireo zavatra eo ny amin'ny zavatra nambara n'Andriamanitra taminy. Express your faith in those prophetic verdicts. Ka ambarao zany fononao amin'ireo didy ara-paminaniana ireo. Express your faith Aseho fononao prophetic verdicts. amin'ireo didy ara-paminaniana tenenina teo ireny. Express your faith. Ambarao ny fononao. Express your faith Ambarao ny fononao in those prophetic verdicts. amin'ireo didy ara-paminaniana izay nolazaina teo ireny. Express your faith Ambarao ny fononao e aseho ny fononao. in those prophetic verdicts, everyone. Aseho ny fononao tsika rehetra. In Jesus' precious name, Amin'ny anaran'ny sarobidan'i Jesosy a we have prayed. ny vavahantsika. In the name of Jesus, we have prayed. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahantsika. I came across this information recently and it's very vital. Tia nazo an'ity lohalaram-baovao ty ary tena zava-dehibe. To be 3,040 Dia tena olona alina kokoa zany a. and 355 kilometers wide. 3450 km midadasika. Nefany No one fell down. tsisy olona ninjera. 3,000 feet. 3000 pieds a. He made a highway across the Red Sea. Dia nipity zareo tamin'le ranomasina mena zay zany ny alavany ny alalina zany. Only the adults, the children also passed. Tsy ny zanaka ihany tsy ny kely ihany fa ny lehibe ihany koa a. 3000 metra zany avin'le ranomasina mena tamin'izay amin'ny 3000 pieds. Behold, I will do a new thing. Indro anao zava-baovao a. Now it shall come forth, shall you not know it? Tsy fantatrareo ve zany ho tanteraka I le will izy. make a way in the wilderness Tsy hanao lalana any amin'ny tany avy izy a. and cause streams to flow in the desert. Dia atonga rano a ikoriana any amin'ny tany may. Stop looking backward. Ok anao tsy mijery miembotra zany tsony. Look forward. Ok anao hijery androso. I believe what was said last year. You didn't believe. Mino fa tsy ninonao zavatra nitenina tamin'ny herintaona. Raha tsy hitanao le izy dia tsy ninonao zany zavatra nitenina tamin'ny herintaona. Now, Zao. believe like you have never believed before. Ok anao ino tahaka ny tsy mbola nisy hatramin'izay. Ireo didy ara-paminaniana ho an'ity taona ity. Ok anao ino tahaka ny mbola tsy nataonao taloha ireo didy ara-paminaniana rehetra. Blessed is she that believeth. Sambatra izay nino fa ho tanterahana ny zavatra nolazaina na taminy avy amin'Andriamanitra. Now, he got them up into the Red Sea, Zao netana tany amin'ny ranomasina mena izy a. lower the stuff, and the water stood on both sides. Dia nanomboka ny saraka le ranomasina. Awesome. Tena Andriamanitra mahagaga. We serve a forward leading God. Tsika dia manompo Andriamanitra mitarika mandroso. We belong to a forward moving family. Dia tsika koa amina tele fianakaviana mandroso. Thing goes down in your life. Tsy zavatra ho raraka izany tsony eo amin'ny fiainanao. I am the Lord, I change not. Zay le Andriamanitra tsy miova. No matter what it was before, Ninina endriny teo aloha. welcome to a brand new year. Tonga soa ianao amin'ity taona vaovao ity. Enjoy the brand new package ordained for the year. Ok anao hifaly an'ireo fonosana ara-paminay nomanina ao amin'ity taona ity. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy.
Now let's receive our covenant exchange for the year do 2020. resika zany fomba fiarabana mandritra ny taona araiky amby roapolo sy roa arivo ty. Can they put that on the screen, please? Atao amin'ny écran technician. The caller, welcome to 2021, your year of supernatural turnarounds. Taona raiky amby roapolo sy roa arivo dia taona fitsimbatihana mahagaga. I receive and believe. Raisiko ilay izy arenoko io tidy ara-paminaniny io The caller then expect dia mitendreny anankiray hoe miandrandra le fitsimbatinana from henceforth. mba hitao tity koa manomboka izao. Zay tokoa ny anjaranao Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen and amen. Amen dia amen. Give the Lord a big hand of praise. Tiava tanana mafy an'Andriamanitra. Now the men will stand as callers Zao and then responding the women. lehilahy miteny voalohany dia mamaly ny vehivavy avy eo. Welcome to 2021. Lehilahy rehetra zany miteny year of supernatural hoe tonga soa ianao amin'ity taona araiky amby roapolo sy roa arivo ty taona fitsimbatihana mahagaga ho anao. Then expect turnaround to become your new identity from henceforth. Dia oky ianao hiandrandra fitsimbatihana ho lasa identité anao manomboka izao. Amen. and Amen dia amen. Give the Lord a big hand of praise. Tiava tanana mafy an'Andriamanitra. Now 2 more times, let's get it right. Zao andao totsika miaraka ary izy. All the men, let's go. Lehilahy rehetra miaraka arany. Rehefa tonga soa ianao amin'ity taona araiky amby roapolo sy roa arivo ty. Ty taona ity dia taona fitsimbatihana mahagaga ho anao. Oky ianao feno fiandrandrana fitsimbatihana ho lasa identité anao manomboka izao. Amen dia amen. Hallelujah. Alleluia. Now let's exchange. Do tsika fa madika indray ary vehivavy indray Callers right now. mitsangana dia izy indray miantso mamaly. Raisiko arinoko ny didy ara-paminanina. Zay tokoa ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen and amen. Amen dia Now amen. one more time for the women to stand as callers. Ndre mandeha indray verina ny vehivavy. Raisiko arinoko ny didy ara-paminanina. Dia manaraka an'ina avy eo hoe zay tokoa ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Give the Lord the biggest clap. Tiava tanana mafy an'Andriamanitra. Amen. Amen. Now we release So dia alefako both the car and house speakers, house stickers ny for the year sticker 2021 amin'ity taona araiky amby roapolo sy roa arivo ty in the name of God the Father, any amin'ny Andriamanitra ray, the Son, and the Holy Ghost. Zanaka sy ny Fanahy Masina. For every identity, Izy izy mitondra an'le sticker sy reto turnaround will become your open testimony. dia vavolombelona miaro aranao fitsimbatihana. Turnaround becomes your open testimony. Lasa vavolombelona miaro aranao fitsimbatihana. And it's starting right now. Ary manomboka zao dia zao zany. It's starting beginning from now. Manomboka zao ny fiandohany zany. In the name of Jesus Christ. Anaran'i Jesosy Kristy. So we have both the car and the door stickers. Ka manana zany tsika sticker ho amin'ny fiara sy an'le varavarana. Rehefa vita ny fivoriana dia afaka mividy an'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Give the Lord the biggest clap of Dia afatanana mafy indrindra ho an'Andriamanitra. Amen. Amen. Please be seated for a moment. Azaho toerana vetivety azafady Again, happy ndre mandeha indray New Year. tratry ny tia taona fitsimbatihany ty ianao In the name of Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Just for emphasis, Fanamafisana all assemblies will ny fiangonana rehetra stay for a minute or two for their own specific announcement. dia mijanona manao an'le annonce zany ny mpanao annonce ho amin'ny fivoriana. Fataro tsara A special communion service, mana fivoriana fanasany tompontsika amin'ny alahady zao, the third. alahady fahatelo. Amen. Amen. In preparation for the 21 days of Dia prayer, fiomanana le raiky amby roapolo andro favaka sy fadikanina. bread and went to the center of it for 40 days and 40 nights. Ary izy ninana an'le mofo izy dia nandeha nanana tanjaka nandritra ny 70 andro sy 70 alina. Rehefa mandrainao koa dia manana tanjaka ianao mba tonga anao active ara-panahy ary haritra tsara amin'ny aranofo mandritra ny raiky amby roapolo andro io. Will experience transfiguration. Dia atsapy ianao fivanatare. Don't forget that. Aza dino And don't aza dino ianao start fasting
azadiny mihitsy fivoriana io fa amin'ny le 4 zany tsika lundi 4 zany tsika manomboka 20. Praise God. dia raina ny tompo. Amen. Amen. Expect ikanao andrandra around packages finosana released to your life. fitsim-badiana omena amin'ny fiainanao a Prayer and fasting. mandritra n'io a vavaka sy fadikanina io Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Please stand to your feet. Mitsangana ary amin'ny tongotrao zao. Lift up your two hands and Asa rato ny tananao anankiroa dia isaora Andriamanitra ny amin'ny tany tsara izay ny hoe nitondran'Andriamanitra anao. Isaora Andriamanitra ny amin'ny taona tsara izay nitondran'Andriamanitra anao. for the good year Isaora Andriamanitra ny amin'ny taona tsara brought you into. izay nitondran'Andriamanitra anao. Isaora Andriamanitra ny amin'ny taona tsara Brought you into. izay nitondran'Andriamanitra anao. Isaora Andriamanitra ny amin'ny taona tsara izay nitondran'Andriamanitra anao. The good year Isaora Andriamanitra ny amin'ny taona tsara brought you into. izay nitondran'Andriamanitra anao. In Jesus' precious name we are praying. Amin'ny anara maheran'i Jesosy ny vavahantsika. There shall be no ups and downs in your spiritual life this year. Tsisy ambony ambany fiainanao ra-panahy amin'ny taona ity. You shall remain solid, steadfast, and stable. Iorina tsara ianao ary stabila tsara. Your walk with God Dia ianao miaraka amin'Andriamanitra this year. dia hijoro tsara amin'ny taona ity. You'll be hearing from God per second. Andry avy amin'Andriamanitra ianao isa sekondra. You never miss your steps all through this year. Tsy ho diso dingana mihitsy ianao mandritra nyity taona God ity. shall direct all your paths everywhere you turn. Tarihan'Andriamanitra ny dianao na iza na izay In the tidianao. name of Jesus Christ. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. So shall it be. Izay tokoa no tanteraka. All of us that see today, you will see January 1, 2022. Niza nahita n'ity androany ity dia ahitany janvier 2022 ianao. In strength and vigor. Ary atanjaka salama tsara. In your new turnaround status. Amin'ilay toerana vaovao hitsombadika izay isanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. You're going out and coming in all through the year is protected. Voary voanao sy fidiranao mandritra ny taona. You are covered by the blood, never to be assaulted by the enemy. Rakofana amin'ny raha ianao raha tsy ho afitafia amin'ny fahavalo In the mihitsy. name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. No one shall bury their children. Tsisy andevina ny zanany amin'ity taona ity. No child shall be dead in the womb. Tsisy zaza ho maty any ekipo. No stillbirth all through the year. Tsisy ho very mandritra nyity taona ity. Everyone called barren today. Niza tsona hoe momba androany Than this year. dia ho lasa renjaza faly amin'ity taona ity. Every besieged destiny is released finally this year. Ny anjara voatendry dia ho voaina amin'ity taona ity. Every marital destiny is Ny anjara released this voatendry year. rehetra fanambadiana dia ho alefa amin'ity taona ity. Every career destiny is released this year. Ny anjara voatendry amin'ny asa rehetra dia alefa amin'ity taona ity. Every business under stress is released this year. Ny fandrarana rehetra ambany stress dia afana amin'ity taona ity. Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. And so shall it be. Ary izay tokoa no tanteraka. Grace to maintain a quality walk with God Fahasoavana mandeha dia tsara miaraka amin'Andriamanitra all through the year. mandritra Receive ny it taona. now in the name of Raisy izany zao amin'ny anaran'i Jesosy. Sin shall not have dominion over you. Tsy aminapaka aminao intsony ny ota. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. The devil shall have no foothold in your territory. Ny devoly tsy hiditra amin'ny territoiranao mihitsy. Amin'ny anaran'i Jesosy. No one is permitted to suffer any accident this year. Tsisy olona hijaly accident amin'ity taona ity. No road accident, Tsisy accident eny an-dalana. no domestic accident, Tsisy accident eny an-tokantrano. air accident, Tsisy accident eny amin'ny rivotra. no boat accident. Tsisy accident amin'ny sambo. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. No blood shall be spilled on the ground this year. Tsisy raha latsaka amin'ny tany amin'ity taona ity. Thank you, Father. Saotra ray a. It's your year of security. Dia taona voary tanteraka ianao. It's your year of settlement. Taona fampitoerana anao ty taona ity. The year 2021 is your year of establishment. Ty taona araiky amby roapolo sy iray ity taona fampitoerana ho anao. You shall be establishing your business, Ho tafatoetra amin'ny fandraranao. establishing your career, Tafatoetra amin'ny fivelomanao. establishing your vocation, Tafatoetra amin'ny fandrarana izay ataonao. establishing your spiritual life. Tafatoetra amin'ny fiainanao ra-panahy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. So shall it. Izay tokoa no tanteraka. And I pray Ary mivavaka. that this year Ty taona ity I shall see dia hita many names rise. anarana marobe hitsangana. Great names rise. Olona marobe hitsangana.
beyond my widest imagination. mihoatra lavitra no fieritreretako. They shall come from men and women, Lehilahy sy vehivavy maro be ho avy zareo. from boys and girls. Misy tovovavy sy tovolahy ihany koa ao anatiny. Amin'ny anaran'i Jesosy. So shall it be. Izay tokoa no tanteraka. I pray that joy breakers will be kept away from your territory. Mivavaka manapotika fifaliana dia asorina lavitra anao zany. Kept away from your territory. Asorina amin'ny toerana misy anao manapotika fifaliana. And finally I pray Ary mivavaka farany. to keep loving the Lord. Fahasoavana ity an'Andriamanitra ity hatrany. Ary hitombo hatrany ny fitiavanao azy. In the name of Raisany zao amin'ny anaran'i Jesosy. For eyes have not seen, Zavatra mbola tsy hita maso na reny sofina. doesn't come to the out of any man. Nanitra mbola tsy mbola niditra teo am-pony olona zany no man'Andriamanitra ho andro izy ity azy. Certain events Amina karazana that shall be your experience. izay no zavatra tsapanao In the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. And grace to keep serving the Lord. Fahasoavana nompo an'Andriamanitra mitohy hatrany amin'ny fonao rehetra And with all your soul. sy ny fananao rehetra. Give it now. Raisany zao amin'ny anaran'i Jesosy. For if they obey and serve him, they shall Raha manompo sy makatoy azy izy a dia olana fanambinana ny androny ary ny taonany amin'ny fafinaretana. no more pressures. Tsy isy pression intsony. No more adversity. Tsy asy zavatsarotra intsony. Here onward, Manomboka amin'ity taona ity mandroso days in prosperity. dia olanao fanambinana ny taonanao And your years ahead in pleasure. ary amin'ny fafinaretana ny andronao. More pressure on your life. Tsy isy pression intsony amin'ny fiainanao. Pressure on your family. Tsy isy pression intsony amin'ny fianakavianao. Your health. Tsy isy pression intsony amin'ny fahasalamanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. So shall it be. Izay tokoa no tanteraka. Well, your laughter begins today. Manomboka androany ny fimezanao. News that trigger laughter. Start racing your direction from now. Zavatra misintona fifaliana manomboka mandeha any aminao zany zao. News today. Peta-pena indray vaovao tsara androany. Many who have good news to share by Sunday. Peta-pena izara vaovao tsara amin'ny alahady. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. So shall it be. Izay tokoa no tanteraka In Jesus' name. amin'ny anaran'i Jesosy. Well, you know, the best way to open the year is to dance. Hitanao fomba fanokafana ny tsara indrindra ny taona dia mandihy. Firy ny te-handihy androany. Are you sure? Azonao antoka. So if I ask you to come out, you will go up. Raha hitena ndao tsika hivoaka dia hivoaka ianao. Praise God. Dia raina ny tompo. If anybody is not laughing around you, help me shake him. Raha misy olona tsy mitsikitsiky tsy mimeme eo akaikinao dia atseho izy fa minina anao tsy mimeme. Inona ny olana maniny ianao tsy mimeme? What are you carrying? Inona ny zavatra hoentinao? So heavy. Mahatonga anao mafesatra be. Choir, are you ready? Woo! Choir, are you ready? Koralina vonona ve nareo? Amen. We open up the year with praise, Sokavantsika ny taona miaraka amin'ny fiderana. the year with laughter. Ary fifaranantsika ny taona miaraka amin'ny fimezana. Glory to God. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Amen. Amen. God, I never see your type. This kind God, blessed be your holy name. This kind God, this kind God, this kind God. Somebody celebrate you. I never see your type. This kind God, this kind God. Blessed be your holy name. This kind God, this kind God, this kind God. King of glory, we bless you. I never see your type. This kind God, this kind God. Blessed be your holy name. You turn my money into dancing. You turn my money. You turn my time and give me favor. Hey, you redeem my soul. Blessed be your holy name. This kind God, this kind God. This kind God. Somebody celebrate the Lord. Is the King of Kings. This kind God. Celebrate your new status. This kind God, this kind God, this kind God. This kind God. Yeah. Hallelujah. This kind God. Blessed be your holy name. Hey. Oh Lord, we praise you. Oh Lord, we praise you. Somebody start to give the Lord good praise. These are the first fruit of your lips this year. Somebody shout hallelujah. Come on up. Oh Lord, we praise you. 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 Somebody told me praises. Oh Lord, we praise you. For your new start of praising. Oh Lord, we praise you. For the turnaround hell of praise. Oh Lord, we praise you. For victory every day praise. Oh Lord, we praise you.
because of the living God. For taking us a promised land. Entering our domain. This time of a turnaround. Oh Lord, we praise. Somebody give him praise. Give him praise in your dance. Shake your body to the left, to the right. Oh Lord, we praise. King of Kings, we praise. God of Shiloh, we praise. God of turnaround, we praise. God of living men, we praise. God of Canaan, we praise. God of Oyenewo, we praise. Let your name be praised. Somebody give the Lord a shout. Let your name be praised. We exalt your name. Somebody exalt his name. We exalt your name. Hey, oh Lord, you're a wonderful God. Amen. Oh Lord, you're a wonderful God. Somebody celebrate this wonder working God, Jehovah. Morire, Moranuba, oh. Ojú mi ríre, ojú mi ráyọ̀, ọmọ wíńdà sọ pé, ẹ jíjú àyè. Mo ríre, mo ránú gbà o. Wọ́n ṣe mí lóore, mo ríre gbà o. The Lord has turned my situation. Hallelujah. He has turned it around for my good. Somebody celebrate. Celebrate your new status. Celebrate your new day. Give it to him. To the left, to the right, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right. Hey. Bobole. Bobole, bobole. I am very grateful. Are you very grateful? Give the Lord your gratitude. I am very grateful. I am very grateful. I am very grateful. Ìjọ ọgbẹ́rẹ̀ dà, ìjọ ọgbẹ́ mi rè é. Give the Lord your thanks this morning. He's worthy. Madizana wana demanta ndo amarena fambienti kisi. Where's your dance of thanksgiving? Give the Lord your dance. Ìjọ ọgbẹ́rẹ̀ dà, oh yeah. Ìjọ ọgbẹ́rẹ̀ rè é. Oh yeah, dance. 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 Come on now. Oh yeah, dance. Eva. Oh yeah, dance. Yeah, hey. Oh yeah, dance. Ìjọ ọgbẹ́rẹ̀ dà, ìjọ ọgbẹ́rẹ̀ rè é. Joy overflow in my heart. Sing a new song to the Lord. Joy overflows. Joy overflows in my heart. Sing a new song. Sing a new song to the Lord. Joy overflows. Joy overflows in my heart. Sing a new song. Sing a new song to the Lord. Is somebody ready a new song? Joy overflows in my heart. Are you ready for a new song now? Sing a new song to the Lord. So let's go there. Come on now. That's your new song now. Come on now. Come on now. Come on now. Check it out. 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 Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, the man man we berena. Oh yeah, the man man we berena. I don't know why we berena.
Somebody give the Lord a shout of victory. Somebody, for everything you've done for us, we give you praise. Hallelujah. You've been so good to us. You are the God of turnaround. King of kings and Lord of lords, we praise you. Ancient of days, we give you praise. God of all your neighbor, we give you praise. Somebody give the glory to God of Shiloh. Yes, fire. We praise you. We praise you. We praise you. We praise you. Somebody praise. We praise you. 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 Hallelujah. 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 In the song of victory. Hallelujah. Hallelujah. Let the sound of turnaround. Oh, no. Hallelujah. Somebody celebrate Jesus. Hallelujah to the King of Kings. In the sound of turnaround. Hallelujah. Hallelujah. Let the sound of dominion. Of dominion. Hallelujah. Hallelujah to the King of Glory. Hallelujah. In the sound of turnaround. Hallelujah. Hallelujah. Let the sound of dominion. One more time. Hallelujah. In the sound of dominion victory. Somebody shout at the Lord. In the sound of turnaround. Hallelujah. Hallelujah. Let the sound of dominion. Obrigado, Chikwemu Shabati. Obrigado, Chikwemu Shabati. Break it down. Woohoo! Obrigado, Chikwemu Shabati. Obrigado, Chikwemu Shabati. Obrigado.
We give you praise. Give the Lord your dance. I said, glory be to the Lord in the highest. Glory be to Jesus in the highest. Everyone that shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah to God. Shout Hosanna. I said shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah to Jesus. We give you praise for my heart. We give you honor, Lord. All adoration to you, God. Hallelujah. 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 Hallelujah to the Lord. Hallelujah. Celebrate. Give it praise. Shout hallelujah to the Lord. I said shout hallelujah to the Lord. Shout hallelujah to Jesus. Shout hallelujah to the Lord. Hallelujah to the Lord. Shout 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 hallelujah to the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Give him praise. Give him glory. Give him praise. Give him glory. Turn around. Mika Kiama Fe. Turn around. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. You have started the year with praises. Nanomboka ny taona nanaraka amin'ny fiderana. You never lack his presence all through the year. Tsy diso ny fanatiana ianao mandritra ny taona. You never lack his presence all through the year. Tsy diso ny fanatiana ianao mandritra ny taona. In the name of
Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. So shall it be. Izay tokony ho tanteraka In Jesus' name. ny anaran'i Jesosy. One more time, congratulations. Ndray mandeha indray arapainy And happy new year. dia tratro ny taona ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Now, let us share the goodness. So ndao tsika hizara ny fahasoavana Fellowship. Now, wait a minute. fiarahava endrasy vetivety a Note, fataro aloha ty all our assemblies, fa ny fiangonantsika rehetra maneran-tany a one or two announcements, dia mandray anao saraina roa their timings, and mandamina ny programa zany a tena zava-dehibe for about 2 minutes, mandritra ny 2 minitra fotsiny a we're going. dia feosintsika vao mandeha. Shall we lift up our 2 hands? Asakara mitanantsika roa ary any a Smiles all over you. dia sady mitsikitsika a. Amen. Amen. Let's share the goodness Dao of tsika God. hizara fahasoavana iny tokoa Goodness. fahasoavana soamin-drapo anaraka antsika amin'ny andro hitrainantsika dia toetra atao trano Jehovah-ndry lafitsika. Hey, Amen. welcome to your year of supernatural turnaround. Tonga soa ianao a amin'ity taona fitsimbadiana mahagaga ity. Welcome to 2021, your year of supernatural turnaround. Tonga soa ianao amin'ity taona 2024 ilay taona fitsimbadiana mahagaga ho anao. Then expect turnaround to become your new identity from Noho henceforth. izany amiandrandra ho fitsimbadiana ho lasa famantarana anao vaovao amin'izao a manomboka izao. Amen and amen. Amen dia amen. Give the Lord a big clap offering. Dia afatanana mafy an'Andriamanitra This is dia mazoto toerana azafady. Be seated for a moment, be seated for a moment, and take these announcements. On Sunday, we are having our special communion as was announced, and the times are going to be 6 a.m., 7:55 a.m., 9:50 a.m., and 11:45 a.m. We're having 4 services on Sunday. It will be a glorious time in His presence in the name of the Lord Jesus. Also, the covenant hour for the year commences tomorrow. 5:30 is the time across all of our various covenant hour locations. Be blessed in the name.